fa nirisoerinay vo akoatra ny resaka Ambomalaza sika teo resaka Boeing 777 ny resaka ny fanivaivana ataondreo pomba ny fitondrana de te antany anao ihany koa zany ny fahitanao ianao manokana lay fampiatsona zay nataon'ny ministry ny rarambahiny Rafarahavavitafika nampiantso ny ambassadeur ny vondrona européenne izy Roland Kobia raha nanao fanamariana teny amin'ny tambazotra mikasika ireo fiara zany fiara raitra be nomeny sinoany Madagasikara ny rahantsika nahita iny zavatra iny fampiatsona zay efa indroa taona zao no nataony hatramina ministra azy ahoana ny hevitrao momba n'ity vaovao anankiray ity fa mahalinanay koa ny afantatra ny fahitanao azy. Oui, mikasika ny fampiatsona zay nataon'ny ministra Rafarahavavitafika ndraiky hitantsika moa zany fa hatramin'izay nahatongavany ministra ny rarambahiny iny teo de ampiasain'ny fanjakana foana izy anao interpellation totsika hoe avec excès de zèle andreo diplomate européenne. Iny ary tompoko miaravantsika rehetra indray tonga eto amin'ity sehatra iarahantsika ity ary ihany koa miaravantsika rehetra koa manaraka an'izao fandaran'izao mivantana ao amin'ny radio MBS sy ny télévision MBS miaraka mikarakaraamiko an'ity fandaran'ity Clémence Rarinirina ary Lili Rafarala misy fandaminana kely ara teknika karakaraina kely fa ho avy eo izy miravavy rehefa avy eo maro ny resaka tiana ifampizarana amintsika misy teboka ataoko hoe anaky-enina izay nomanina manokana zany amin'ity anio ty ifampizarana amintsika eto ny voalohany amin'izany moa zany de ny fampiononana ny fampahirezana an'ilay tranga izay misy moa ny ndosy ny fahafatesana tao anatin'izay indray vao omaly fa 4 zany izy io tovovavy anankiray de tondra resadresaka manodidina an'iny sika zany rehefa avy eo ny faharoa de ho resantsika ihany koa ny makasika ny namana rabe vahiny Elia izay fantatsika moa antolona izay atrehany ary ihany koa ny karazana antso-zay sy ny ramatahora mianjady aminy sy ny ekipa moa zany amin'ny resaka base toliara misy moa ny feonana karakarain'ireo ao anatin'ny cellule de crise diovy Madagasikara amin'ny karazana hoe fifanentanana sy ny fifanampiana fifanohana ihany koa amin'ny namatsika any amin'ny faritra atsimon'nosany makasika n'ity resaka tolona izay ataon'izy ireo amin'ity resaka base toliara ity de miteboka fahatelo ho resantsika koa amin'ity anio ity de misy tranga fiarahamonina mety hoe tranga mpiarahamonina moa fiantsontsika azy fa izy ity zany tamin'ny tena mitoraka ity de tena nakasika ny tena mihitsy satria fianakavian'ny tena zany tratran'izay hoe loza mpifamoivoizana izay de mba manana ny ambara koa zany ny tena koa ao anatin'izay de zay niteboka fahatelo ny faefatra moa zany de makasikasika ny ety anivo ny fanoherana manokana satria tsara ihany raha mifampizara vaovao tsara ihany raha mifampizara hevitra zany satria ny hevitra maro moa matakadavitra fa misy ihany koa zany ny atao hoe hevitra zaraina makasika ny aty anatin'ny fanoherana mihitsy zany amin'ny ankapobeny ho resantsika ao anatin'izay ny antsoantso ataon'ireo solombavim-bahoaka zany indrindra avy aty amin'ny vovonana firaisakina moa zany fanoherana raha izay no azo ilazana azy de misy ny tsara tohizana amin'ny lafiny hoe tombotsoa ambahoaka tombotsoa am-pirenena izay hoe mikatsaka ny tsaratsara kokoa zany de ireo solombavim-bahoaka ireo no solombavantsika vahoaka ary ireo no masontsika mijery ireo ny sofina miaino ireo koa zany ny vava amin'ny teny ny solotenantsika ka tsara ihany hoe hitondrana fanamariana lafiny amin'ny fanoherana amin'ny ankapobeny moa efa niresahako teo de manana ny fijery manokana koa ny tena koa ao anatin'izay le teboka fahaefatra zay teboka fahadimy angamba de makasika ny Madagasikara mihitsy zay amin'ny ankapobeny ohatry ny ahoana le firenena manakambara lava be makasika an'izay fa singaniko manokana fotsiny le resaka hoe ny Madagasikara zany ratazanina avy amin'ireo havatsika namatsika izay hoe lasa mila ravinahitra any ivelan'ny nosy zany hoe mipetraka any ivelan'ny nosy kanefa malagasy maray fo amintsika izy ireny de sary lasa ho
toerana fanaovana vacances izy le Madagasikara. Lasa toerana ilevenana rehefa maty sisy le Madagasikara ho andreo manana razambe aty moa zany de lasa hoe rehefa misy ny famadiana zay izy reny vao hoe tonga mba mitsidika le Madagasikara efa zany rehetra zany ary tsy afenina fa mbola mampiametra-panontaniana ary misy karazan'olona zany vao maheno fotsiny hoe enjana be ny resaka tsy fandripahalemana eto amin'ny nosy eto amin'ny firenetsika de mbola mivadibadika ny sainy hoe ho avy sa tsy ho avy vao maika koa maheno an'ity resaka hoe irahantsika malala ny tsy misy jiro tsy misy rano ny resaka na ny fitehirizana sakafo ary tena mbola paraingo mipetraka zany zany no resantsika daholo ao anatin'le teboka vadimy zay de ny fahenina moa zany mazava ho azy betsaka ny torohevitra sy ny vahaolana efa natolotra raha ny avy aty aminay fotsiny zao ohatra hoe tato anatin'ny atoko politika madio manokana teny amin'ny tena kondray zany amin'ity eto fa tsy misolo tena izy miravavy de tsy afenina fa raha ny vahaolana ny sosikevitra efa natolotra raha tsy ilaza fotsiny an'le boky anankiray izay navoakanay antoko politika madio tamin'ny fahavalon'ny volana april taona 2024 zany hoe efa 3 taona lasa mahery kely zany zay de nanolotra izahay an'ilay fanarenana na ihany koa hoe vahaolana 10 zay entina hitondrana ny hoe fanarenana na hoe fanorenana ifotony eto amin'ny tany sy ny firenena de tao anatin'izay koa de nisy ny viny am-piarahamonina na projet de société no volavolainay vahaolana natolotra zany ho an'ny fitondram-panjakana kanefa sady tsy misy miaino tsy misy mijery de zao le firenena de atao amin'ity teboka faheny ity zany tena hozaraiko amintsika hoe mbola fotoana ve zao hitondrana vahaolana mbola fotoana ve zao hitondrana sosikevitra satria de tsy afenina fa manao be marenina lay fitondram-panjakana tena hoe zay ataony ihany ny ataony zareo moa mahita hoe tena mandroso le firenena kanefa everiko fa raha ny fahitako azy ny fahitana azy moa zany avy aty amin'ny fanoherana de tena mbola lavitra le fandrosonaka zay no zarazaray tsika zany ao anatin'le teboka faheniny zay fa melohan'izay rehetra zay aloha de misy raha anankiray zany iran'ny Zokoberos izy ity efa ela ihany izy ity no mivoaka raha tsy diso angamba tany amin'ny taona talohan'ny taona 2000 angamba izy ity raha tsy diso le hoe io ary le lazaiko anao tonton zany hoe efa voateniny ao anatin'ny titolo-kiry ty moa zany ao antsika mahita fa efa tamin'izany ka nisy le délestage le hoe fandomy rava ho azy voan'ny délestage tsy afenina zany fa raha ataoko hoe 20 taona mahery aty aoriana de mbola misy zay délestage zay tsy horesantsika zay fitondrana tany aloha tsy maninona mety ho tompona raikitra izy reny fa ny hita amin'izao fotoana zao de mbola misy le délestage ary io ary ho an'ny olona manana herinaratra fa mba dinidiniotsika ne ny any ambany vohitra ny any ambany ravikazo rehetra any misy ny tsy manana zany herinaratra zany tena ambany de ambany zany ny tahan'ny olona manana zany herinaratra zany nefa tsika miresaka digitalisation numérisation électrification ary électrification no tena ilain'ny olona fa tsy éclairage zany le jiro mirehatra le jirona koa mety hoe amin'ny faminiry masoandro fa le électricité mihitsy zany le angofo fa zay moa zany resantsika lalindalina kokoa de ny fandaram-potoanatsika zany aorinan'izay rehetrarehetra zay de mazava ho azy misy moa ny fandraisantsika vahiny efa ao anatin'ny programmatsika ao zany fanirisoa herinaivo zay filohan'ny lehiben'ny fanoherana zany RMDM diaspora any ivelany de misy lafiny teknika kely karakaraina makasikasika an'izay de ny farany moa zany araka ny efa mahazatra araka ny laharany efa fantatsika de misy ihany koa ny antso mivantana zay andraisanareo mpiaino mpijery anjara atao anatin'izay fandaran'izay ohatrohatran'izay ny endrikendriky ny fandarantsika de angamba mialohan'ny idirako amin'izay atsipri an'izay misy teboka maromaro izy teo tsy haiko mora ho tafita daholo zay rehetrarehetra zay na tsy ho tafita ho voaresaka daholo na tsy ho voaresaka fa lavalava ny fotoana kanefa fo ihany rehefa tena miresaka tsika iny tonga am'le fitenenana hoe ao anatin'ny tononkira ny afatra io ary le lazaiko anao tonton izy izy tonga am'le fitenenana hoe na tianay kanirina vao maika nampivandravandra zany hoe isika vahoaka malagasy raha mba misy tsirim-panantenana kely tany amin'ny 19 taona lasa tany
raha mba nanantena ho avy mamiratra, nanantena Madagasikara ho tsaratsara kokoa, de araka le voalazan'le tononkira efa ely mira iny am'izao fotoan'izao zany de raha tsika mahita ny zava-misy aiza ho aiza ny no avintsika ny avenir an'ilay tanora, ny avenir an'ilay taranaka, ny zanaka eny na ny zokiolona na ny ray aman-dreny na ny tanora indrindra amin'ireo zokiny na ireo zokiny indrindra amin'ny tanora, aiza ho aiza ny avenir antsika ao anatin'izay, tao anatin'izay iry zay ny arahantsika narikita ny zavatra nitranga tamin'ny taona 7 tany inona ny zavatra nitranga teto nisy olom-baovao teto tonga avy any tonga ny taona 7 reny ny zavatra nitranga nanantena fa hoe ho tsaratsara kokoa nipita taty amin'ny 7 taty satria nisy taona lavalava kely tao tsy teto toerana ilay ranamana de fatatsika ny zavatra nitranga tiako tenenanao anatin'izay zany hoe raha ny tenako manokana nanangana ny antoko politika madio ny tenako tamin'ny taona 5 ary mbola mitsangana zany hatramin'izao fotoan'izao tamin'izany moa de efa niteny hoe tsy de misy antena aiky loatra amin'izao fitondram-panjakana misy zao, ny rahantsika mahita moa ny zavatra nitranga ngamba tsy ho tantaraiko lavabe aminareo fa tamin'izany toko hoe 7 firy taona zany 7 taona lasa efa niteny an'izay ary mbola tazomiko amin'izao taona 5 zao 3 moa reny zava-nitranga tao anatin'ny hetsika fotsy tsy verenantsika tsony ny tantara fa ny tiako ampitaina ao anatin'izay fotsiny zany tao anatin'ny hira iny de hoe io ary le lasaiko anao tonton to tsy mamango izy misy sarisary teny maromaro moa anatin'le izy hoe lalimanga glady mibety no verina ho tantely ianao zany nanantena tantely ay lalimanga glady mibe, lalimanga glady mibety ny verina ho tantely baolina tsisy fair play teo izy fa resaka kamely zany ny zava-mitranga eto Madagasikara eto, baolina tsisy fair play fa avy hatrany dia kamely raha fotsy be kendam-bomanga ozy izy tsy kendany nasisiky ny tananao nefa fa kendany nasisiky ny tanany satria amin'izao fotoan'izao azo lazaina hoe kendany nasisiky ny tanany ilay fitondrana misy eto amin'ny tany sy ny firenena, maro be ny olana sika raisina ao anatin'izay voatena koa moa le hoe lozy ty ranabavy fa nanody le goavy misy fiteninay moa avy any amin'ny faritra any hoe aza manody ny goavy manta fa zay magazikazika ny hira iny raha fitinina le zany de hoe mba nanantena zavatra tsara sy mahafinaritra, tontolo mivoatra, fiarahamonina mamiratra kanefa de ny fahitanay azy aloha mety ho diso ny fijerinay fa ny hevitra moa terabary samy mamoaka zay ao an-tsainy fa tsy zay mihitsy aloha zava-misy raha Madagasikara amin'izao taona 5 zao ary voamaika memiletika androany zao naheno tamina fandarana anankiray misy commune anankiray Belampo ngamba inarana izy teo raha tsy diso ao amin'ny district Ambatolampy ao atsimo antsinana Ambatolampy ao tena roasina ailika moramora amin'ny taniny ny olona zay mivelona amina fitrandrana madinika moa zany resaka volamena nefa ny fitondram-panjakana tsy mahita asa, tsy manana asa tolotra azy ireo fa de roasina amin'ny tany zao fotsiny ny olona marina mety misy lalàna hoe ny ao ambany tany de ny fanjakana fa ny ambony tany ihany ianao kanefa naizanina zany ho aiza no avin'ireo olona reo mbola tsy miditra am'le teboka tsirairay tsika io fa mbola manao fanamariana tam'le hira teo fotsiny tiako tenenina tam'le hira teo zany aloha raha andray ohatra vitsivitsy ohatra anankiray zao nandalo tena tsy adana teny ny tenanay raha isika ny makasika na Antananarivo renivohitra manokana zao satria ampanetretena mpanolitsana ny tanàna eto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny tena koa misy namana ao anatin'ny fanoherana maromaro koa ao anatin'izay verina tam'le resako teo hoe misy mpanamboatra zao ohatra marina fa eny amoron-dalana le olona teo ny aina nefa nandritra ny taona maro manamboatra n'ireny kodiaran-droa reny moto io zany na scooter na karazana moto tonga de ongotana fotsiny tsotra ao satria ho avy ny sadeka de ongotanao le olona de miala eto de mitovy tam'le resaka hoe fandroana ny olona tam'le taniny teo marina hoe mety tokony mikisaka na mety hoe tsy ara-dalàna le izy fa olombelona reo malagasy reo
zany akory tsy misakana ny fampandrosoana na fanadiovana ny tanàna fa raha ohatra zany le fitondram-panjakana amin'ny akapobeany mahita asa omena le olona na mahita tsaratsara kokoa le olona mety tokony hitady vahaolana makasika an'izay satria tsy afaka foanana ao anatin'ny fiarahamonina hoe reto olona reto tonga de ailika. Tsy afenina moa le resaka commune ray tany Ambatolampy teo de tena miresaka mihitsy le mponina hoe na tafavoaka vava ny lehibe amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana zany tao anatin'ny commune io hoe rehefa tsy mahita ivelomana ianareo de mamino tena everiko fa hoe tena vavana tompony raikitra ve no milaza ny zavatra ohatr'izany. Makasika an'izay ihany koa raha ijery fotsiny tsika le Antananarivo renivohitra teo voaresaka ao anatin'ny lapan'ny tanàna fa sambany tato anatin'ny tantara zany no mebetsaka ary memorongatra memitombo isandro manalina. Andray ohatra anankiray tsika resaka taxi bicyclette zany raha ny fahalalako an'izany efa tany amin'ny 3 taona lasa tany na 4 taona lasa tany tany ambanivohitra Ambatondrazaka tany no nahafantarako an'izany taxi bicyclette zany. Ahoana moa ny ilazantsika an'izany 4 taona ty aorina na 3 taona ty aorina tonga eo Amboda ny taxi bicyclette. Voaresaka moa zany eto Antananarivo renivohitra hoe tsy tokony ioatra ny Anosy Zato na Pitatafika na farafakaikiny zany ohatra hoe eo Anosy Be fatatsika misy zany misy be de be zany ve zany le taratry le fandrosoana de iverenako am'le hira teo hoe io ary le lazaiko anao tonton zany hoe tsy manatena zavatra betsaka amin'ity fitondram-panjakana ty aloha zany ny tenako ary inoko fa mitovy hevitra amiko am'izany ireo izy miravavy miaraka manolotra fandarana amiko atao anatin'ity fandarana ity. Andray ohatra anankiray zao Antananarivo renivohitra ihany aloha ny resaka 67 hectares sy Ambohipo. Ny aina teto Antananarivo renivohitra teto ny tenako tao anatin'ny taona maro tsy andeha lavitra fa ohatra tany amin'ny taona ataoko hoe 570 tany hatramin'ny taona 2000 iny petraka tena 67 hectares zay 67 hectares atsimo fa tam'izany tsy de mbola ohatr'izao zavatra misy fa ny zavatra misy zany am'izao eny amin'ny faritra 67 hectares iny tena tsy afenina angamba ataoko hoe isaky ny 10 metatra na 20 metatra bara tena hoe fisotroana toka bara no misy mitovitovy am'izay eny Ambohipo tena isaka hariva io zany tsy latsinainy tsisy alahady io fa de tena hoe bara fisotroana toka eny Ambohipo tena mampalahelo le zava-misy hoe zay ve zany le zavatra iainantsika eto amin'le Madagasikara. De tafitra ao anatin'izay idirako le teboka voalohany am'izay lefa nomaniko teo zany tao anatin'le teboka voalohany moa zany de tsy afenina fa voaresako ilay fampiononana moa zany any fianakavian'ny maty satria nisy voamalindray tovavy anankiray nindao sy ny fahafatesana tamin'ny ilay tranga misy moa zany teny Amboamalaza mitondra ny teny fankahirezana ny teny fampiononana feno amin'ny anaran'ny fandarana tsy manaiky lembenana tompoko ho an'ny fianakaviana iray manontolo akory atao moa fa zay ny lahatra na de tena hoe tsy tompon'ny aina ny olombelona kanefa everina fa rehefa misy kosa tsirariny de everina fa tsy maintsy resantsika atao anatin'ny fandarana. Efa tonga ihany koa ny namako Clémence Rarinirina de miarabanao Clémence tonga soa atao anatin'ny fandarana tsy manaiky lembenana. Miarabanao baba, miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana tsy manaiky lembenana mivantana eto amin'ny ICM radio arahanareo ihany koa amin'ny MBS radio sy TV fialatsiny angamba ny apetraka aloha satria raha mifaniriko de niaraka nanomboka taminao teto namana lira faralamo ialana tsiny no ny antony tena tsy afahana miaraka amintsika eto amin'ny fandarana eto androany fa naizana zany ary izy no miandraikitra ny nametrahana nanakinantsika ny fametrahana ny fantaniana tamin'ny Ramatoa Nirsoerinaivo de ho avy ihany izany zany hoe présenté ihany izy ato anatin'ny fandarana de tsy eto ary izy amin'ny ity andro ny zoma ity ho avy eo zay resadresaka miaraka amin'ny Ramatoa Nirsoerinaivo zay indrindra no antony nahatarana ako
papa satria tsy mora te anome fahafapoany ny mpanaraka ny fandarana satria mafana de mafana ny toetra raha politika amin'izao fotoana izao de isaorana aloha raha matao faniriso herinaivo a nanaiky nitondra fanehoan-kevitra maro samihafa mikasika an'izay raha mafana izay a ho rahantsika eo izay resadresaka ny rano tamin'ny amina lidira faralazay azy misy montage kely tsy maintsy atao satria aitsika ihany fa any andafy izy a tsika tia Madagasikara tsy maintsy alefa amin'ny alalan'ny tambajotra sy ny sisany rehetrarehetra de nisy an'izay a indro kely zay a fa tsy maintsy omena fahafapotsika afaka ianao zay fanehoan-kevitra hoentin-dra matao faniriso herinay izay tsy haiko inona efa nanomboanao anazy teo papa nanomboako azy teo Clémence tsy mivoana tam'le zavatra finomana satria fandaran'ohatra moa zany ny Iris Menakavy a de misy fanomanana tsy mivoana tamin'iny izy Clémence fa natomboka tamin'ny hira le hoe io ary le lazaiko anao tonton a lalamanga gladiny be ty le verina ho tantely a baolina tsisy fair play eto Madagasikara fa resaka kamely le hirany Sokobero zany nalefa teo a de iny no nivelabelariko teo de resaka kamely le izy a de fa natsitiko teo moa zany le teboka voalohany de aveo tsika mitoy ao anatin'le zavatra nomantsika reny ihany a makasika an'le teny Ambohimalaza iny moa zany tena mbola tantara be a de fa nitondra ny teny fampiononana ianao fa marina tokoa tsika tena isan'ny manaraka akaiky any fizotrany raha iny a mbola ho avy eo ihany moa fa nehoan-kevitra matao fanirisoherinay mo fahitany an'izay raha zay fa na izana zany tsika tao anatin'ny semanak lembenana dia manara-maso akaiky ny amin'ny voany fahamarinana amin'ny tirara ity satria de miandrandra an'izay a ny vahoaka malagasy rehetra babarakotoariso mampalahelo tokoa satria nisy voanamonyainy indray a isaorana ny ekipan'ny faniriso herinaivo miezaka mamety olo-tanana ny amin'izay azo atao tsy amin'ny resaka ara-pitsarana ihany fa eo ihany koa ny amin'ny afahana mitsabo an'ireo zay mbola marary amin'izao fotoana izao satria raha hitantsika zao Jessica de mbola tao anatin'ny aretina navoaka ny fi hôpitaly satria no eritreretina angamba fa efa tsy maninona kanefany a de nanao rechute tampoka raha zany azy eo lazana anazy a de iny moa nampalahelo fa de ndosy ny fahafatesana izy de na izanaty zany ny tsara ny manamarika an'izay hoe raha-mientana fiaraha-mientana le izy a tsika tanatin'ny tsy manaiky lembenana ihany koa raha resaka ara-pitsarana moa zany de miezaka mifanampy ao anatin'izay a fa marina de marina hoe mila fitsaboana ireo zanaka malagasy ireo a inona no azo atao a mampalahelo na manababarakotaroso de hoe misy an'izao ezaka zay ataon'ny faniriso herinaivo sy ny ekipany a de ny mampalahelo de lesaka fanaratsiana no ataon'ireo compte fako zany a ao anatin'izay lazaina indray ohatrina azo atsika ihany hoe manararo paty indray a hoe manararo ohatrany fahoriany malagasy de gaga zany mahita ny zavatra maheno sy mahita ny zavatra tahaka zany hoe zany ve no mba fandraisana ny ny pomba ny fitondrana amin'ny alalan'ny compte fako mazava ho azy a zany hoe fifanampiana eo amin'ny samy malagasy zany kanefany ohatrany hoe tonga de azy toko mitsambikina kely le resaka de mahita ianao olona kehitriny ministra teo aloha mandeha mamantsika tolona mamantsika tafo eria Antsirabe tsy hoe ratsy le izy araka ny tenintsika mantsy hoe tsy ratsy mihitsy ny fifanampiana amin'ny samy malagasy ary tena ilainy zany na amin'ny resaka fifanampiana amin'io rarambo malazy io a izay tokony atao zay amoahana ny marina na ihany koa amin'ny fahavoazana zay mitranga amin'ny praitan-drazana ny Antsirabe fa kosa ilay fanasoketana rehefa ny mpanohitra no midina rehefa ny mpanohitra no mitondra ny anjara-brika de soketaina ho mpanararo paty soketaina ho manao récupération politique fa rehefa ry zareo anatin'ny fitondrana mampiseho sary manao démonstration na sary mihitsy moa zany hoe io zany fa mamantsika fasika mamantsika tafo ny olona de tena mideradera sy miserosero sy moeraoera ny anatin'ny tambajotra de avy ny compte fako satria compte fako foana moa tena ampiasaindry zareo a manao ny fanindraindrana an'izany tompon'andraikitra izany hoe zao mihitsy tena manampy ny praitan-drazana sy ny sisa zay ngamba le tsy mety a tsy tokony nisy tombosiala tahaka zany a rehefa fifanampiana amin'ny samy malagasy a no tokony atao anatin'izay le fahitako le izy koa mantsy Clémence raha miresaka an'izay zavatra ianao a le zany ohatrany hita be ihany le ohatrany hoe cinéma ao anatin'le izy satria rehefa nirehatra zany le tsena tany Antsirabe de raha malala hoe voikava mahatratra mifanampy sotran'izany fa ohatrany hoe le olona tenenino teo zao anatin'le sary a
ohatrany hoe aty jerena be zany ohatry hoe style sady mitodika any le mpakazany hoe jereo afa mamantsika io zany iverenako foana le fomba fiteny hoe aza midokadoka ho be tanimbary a fa rehefa manetsa ho hitan'ny olona niany zany hoe tsy ianao manana tambary be dia be zany de andeha antsoantso izesta manerana ny tanàna fa hitan'ny olona foana rehefa hoe navitinareo de navita fa marina mihitsy ny tenao teo Clémence hoe lasa tsy manararopaty zany fiantsona anazy fa manararoatra an'le tsena may kanefa le friariana mihitsy zany hoe ianao le style be any ambony le tafo de hita be zany le izy mahay milalao sary mihetsika fa mialohan'izay Clémence mbola tsy ndresako fa iverenako kely le resaka mbo malaza teo tena hoe le izy a 5 zay ny olona maty sanatry tsy mamofo tamandry tena sanatry ny vavaladiany lela fa rehefa misy ny maty a de taitra ihany ny tena le izy ve moa zany tena efa tapitra tamin'iny aiza ho aiza efa ndresantsika tamin'ny hery le resaka hoe fisarahan'ny fahefana ny filoham-pirenena fa na de adina mbola mandeha de izy tonga de efa niteny a nisy an'le ny rahana tam'le lehibe an'ny fampanoavana toy ny fampanoavana zavatra ohatrandreny zany hoe anatina fanadiadina ianao nefa tonga de milaza sady hoe vala fanadiadina Daturas Belladonna le izy efa nresantsika lava be teto tamin'ny heriny fa zay zany tena tiako tenenina hoe rovina ny marary an'lay olona anankiray a lay hoe zanaka malagasy rehefa maty fa rehefa ny zanany zany voakitikitika ao anatin'le resaka boina triple 7 a de lazaina fa hoe tsy tokony kitikitiana ao anatin'ny tiraraha ty a ny zanako a tsy tokony ampidirina ao anatiny nefa zareo ihany no nampiseho zareo ihany no mampideradera any anatin'ny page officielle ny fiadidina ny republika itsika zao Clémence niaraka ny karakara averina ifoana iny a tompony raikitra izay tao anatin'ny serasera tamin'le fikarakarana lay vavaka fiambonam-posy fampaherezana tsy nisy hoe fanararotana faty tsy nisy hoe inona fa hoe tsy tokony mpikarakara ny jerena ary tsy afenina Clémence fa nanao antso isika raha ny publicité na ny dokam-barotra nanerana an'ireo radio sy télé sy ny tambazotra sosialy a de ataoko hoe farafakely ngamba tena farafakeliny a in-telopolo na in-efapolo isan'andro verina ao an-tsainy tsirairay fa de maninona loatra re tsy nisy na de tamingana fitondram-panjakana anankiray na olombo fida na olombo tendra na tompona ndraiky mpanjakana any amin'ny farany ambony na ty amin'ny farany ambany tonga nanotrina an'izany aveo rehefa ny zanako voakitikitika ria de hoe lazainao hoe tsy tokony kitikitikana zanako de aiza zany makasika an'ireto zanaka malagasy zay maty reto ary efa nanovantsika fanamariana iny baba hoe atramin'izay kosa aloha zay le hoe maso mahita ozy izy ny filazantsika azy a de rehefa misy ndeha ataontsika hoe vona mitranga na tranga mampalahelo zay misy dia mijoro foana ho reny malagasy ny vadiny filoham-pirenena hatramin'izay hitantsika ireny tamin'ny mahagaga sy mahalatsy angamba ny tadidinao tsara le nisy an'le hoe sazakambana anankiroa sarahana le nitambatra impiry moa ny andao totsika hoe fisehoana tamin'ny alalan'ny anao manjery sy ny sisa fampahafantarana hoe na isana ndraiky lehibe tamin'izany ny vadiny filoham-pirenena tamin'izany fotoana tany andro ny tetezamity reny raha tsy diso taty aoriana lasa nangina tena tsy hoe nangingina fa tena nangina ilay andetontsika hoe le association fity satria hoe zay zany le taritin'ny vadiny filoham-pirenena ny amin'izay resaka ezaka ho fanohanana fanampiana ny mpiarabelona ny praitan-drazana eto Madagasikara izay de izay indrindra nahagaga hoe nisy an'ireny voina goavana izay nitranga tamin'ny praitan-drazana amintsika tamin'ireny vonambo malaza moa ndresahan'ny baba de tsy nisy mihitsy de miezaka ny ao anatin'ireny compte fako samihafa ireny hoe efa nandefa teny fiaraha-miory mialatsiny fa raha ho atsika malagasy tsika zany eto baba ianao ngamba tena mahafy azy tsara hoe ho atsika malagasy tsy resaka hoe mandefa taratasy na mandefa SMS na mandefa solitena tsy any ianao raha teo a isan'ny ataontsika hoe tompona andraikitra satria araky ny efa nambara teo de isan'ny andraikitra isaloran'ny vadiny filoham-pirenena foana zay hoe maharen'ny malagasy azy zay hatramin'izay isaka misy tranga miseho de nahagaga tao anatin'ity ambomalazy ity fa de nangina ve sa ninangina ao anatin'izay fa de tsy taloha zay aloha no zavatra tsikaritra tao anatin'ireny vonina zay nahazo ny praitan-drazana ireny ka rehefa iny tokoa ka nipotra ny vadiny filoham-pirenena nanao an'ilay marika amin'ny tanana ka milaza hoe okzay ny fampidirana ny zanany ao anatin'ireny raha boina 777 reny de
tezitra ny mpanaraka ny tambajotra sy mikirakira tambajotra ny any amin'ny réseaux sociaux maro samihafa hoe fanahoana ianao tsy heno mihitsy tamin'ireny zanaka malagasy izay maty be dehibe reny fa rehefa ny zanaka ao no kitiana dia avy ianao mitabataba sy mimenimenina sy mandrara ny olona tsy resaka sy apititra ny zanaka ao anatin'ireny kanefa ny kosa na zanatry zany maso miara mahita ihany koa ny atsika any anatin'ny tambajotra ny sary manambaran'izany ary manaporofo an'izany hoe hitatsika rehetra angamba reny sary ny zanaky ny filoha tsy hoe ane izy mandrara raisiko mihitsy ny teny le mpanao politika anankiray ny teny an'izay tsy izy mandrara mihitsy ny olana mandrara ianao dia mety mifampanerasera amina teratany vahiny maro samihafa anao zany fa ianao any anatin'ny lapam-panjakana misy ny tsary famantarana an'izany atao hoe repoblika miaraka amin'ny sainam-pirenena malagasy sy ilay sainam-pirenena le firenena izay soloan'ireo vahiny miresaka aminao tena dia ilana tsiny ilana fondro fa takininona moa ny fanenjehana ny zanaky ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina tamin'izany fotoana babainanao nga mamatsiarosara nireny tantara ireny tsy tonga tamin'ny zavatra tahaka izao azy fa nanahoana moa nanaovan'ireto mpitondra sy mipomba azy reto tamin'izany fotoana fonizy mpanohatra an'izany zanaky ny filoham-pirenena an'izany filoham-pirenena tamin'izany fotoana rehefa nahita ny zanaky ny filoham-pirenena tamin'izany hoe nandrara sy ny fotoana hoe hita sary niaraka tamin'ny filoham-pirenena takininona le fanaratsiana takininona le fanivaivana an'ilay filoham-pirenena tamin'izany nataony izy ireo fonizy ireo mpanohatra kanefany ary zay mihitsy ny constana manam-paparakotoarso hoe ry zareo zany maika maimay kinga rehefa anaratsy olona rehefa hiteny tsy mety eny amin'ny olona misy fiteny malagasy hoe mijery ny arina eny amin'ny olona ainy arina tava mijery ny arina tava tsy eny ary mipetraka tsara mihitsy le hira hoe mijere fitaratra ianao zay le izy baba mijere fitaratra ianareo satria ny anareo variana mijery ny eny amin'ny hafa foana fa tsy jerenareo ny arina eny amin'ny tavanareo hoe ay ve ka isika koa ka mampimelavitra no reo olona izay tondratsika tsikeratra amin'izay misy any hirany teny ny Clémence teo hoe mijery fitaratra hirany namana tany ivelany tamonina moka izy iny fa nozaraindry zareo anankiroa izy iny satria lava be dia ngamba raha misy fotoana kely tsika rehefa avy eo dia olefatsika le tapany faharoa dia lany amin'ny tapany faharoa fa mba faranana kely le resaka le ambobalaza teo raha sitraka ao Clémence dia hidirana kely le resaka boina 777 dia avy eo tsika miditra amin'le teboka faharoa le resaka ambobalaza teo zany tena hoe mamerina farany angamba ny tomponantoka tomponandraikitra voalohany tamin'izy iny dia ny zareo avy amin'ny mafy ny mpitandrina avotra ho an'ny firenena zareo zany tena le karakara dia sorana be dehibe ireo artista ireo ray aman-dreny am-panary aman-dreny am-piangonana tonga ny fanotrana tamin'ireo fianakaviany manamanjo makasika an'izay Clémence dia raha mbola misy koa sotoavana malagasy tena mbola tandrovantsika hatramin'izay ka hatramin'izao dia mba kely nampianarana anay zany ny fantatro dia ity tena azoko tenenina ty androany Clémence tsy ho afaka amintsika ny sotoavana anankiroa goavana voalohany amin'izany ty resaka resantsika ty le resaka famangina manamanjo io zany tena mahagasy ny gasy io ary naiza naizy io tsy anavana foko io tsy anavana tokom-pinoana io na tokom-pivavahana na fiaviana na saranga fa tena hoe rehefa misy koa ny maty dia ny gasy tsy miady amapaty ary rehefa mbola ambohitra ny razana ohatrany tamin'iny fotoana iny 12 Jolay tao anatin'le tena hoe tena ngamba isan'andro faravakely misy 2 na 3 maty 12 Jolay ka le tsika nanao an'ilay le etsika teo Analamahitsy dia tena tamin'ireny fotoana ireny zany tena hoe ambohitra ny razana dia nataontsika ireny zavatra ireny nandeha ho an'ny antso isoranareo karazana hoe mpanakanto nampaherina nafanany fotoana tao anatin'izay fa tsy nisy tamingana izy ireo volomboasary olo ny fitondrana tonga tena na dia ray zay ny voalohany dia ny faharoa moa zany sotoavana malagasy zay iverina hoe tena ireareantsika ary io zany ngamba olo vaintaranaka mandrakizay dia le resaka fanateram-bodiondry reo anankiroa ireo zany hitako hoe betsaka ihany nefa fomba sy ny fomba mampanao malagasy fa mitady ho voafafa dia mitady ho adino dia zay zany le iverenako amin'le izy ny gasy tsy miady amapaty miaraha ory amin'izay ory mifampitondra azy mavesatra dia nefa dia reny tsy nisy tonga ry zareo lazaina fa tsika indray hoe manararopaty mijapy ny fahorin'ny sasany dia avy nefa rehefa ny zanaka ao amin'izay ny voakitikitika dia sahirany sarotiny ianao le manao tanana ohatr'izao dia tonga any amin'le resaka boina triplesety amin'izay ary tsy vitany hoe tsy tonga njoro ianao na mangamanjo araka ny teny ianao amin'le mahasotoavina azy fa
vao maika nanao fety ary lasa ataon'ny olona fanoarana mihitsy any anatin'ny Facebook hoe jereo ne ny bikanao tao anatin'ny 4 izay tao anatin'lay mbola tena hoe maro ireo lavo isaky ny isan'andro isaky ny 2 andro isaky ny 3 andro mbola tena tao anatin'lay fahorinany malagasy dia ny akanjo izay nanaovany vadiny filoham-pirenena lasa naovan'ny olona fanamariany anaty Facebook rehefa nanao an'ilay teny izy hoe aza kitikitiana no zanany izay ny tena ho tenenina hoe tsy vitany hoe tsonjoro ny ombona alahelo fa vo maika naneo fietsika miendrika fifaliana izay to mandatsa tsy hoe to mandatsa fa tena mandatsa amin'ny malagasy izay dobo-pahoriana ao anatin'ireny elakotsina alo Clémence mety hoe mandratra sofina le teny kanefa tsy maintsy ho teny ankala izy hoe ny mpamosavy no mandihy eo ambonina fahafatesana ka tsy haiko hoe za moa tsy teny izy mpamosavy na izy tsy mpamosavy fa zany fomba fandraisan'ny malagasy ny tsy miara miory tsy miara ory amin'izay ory dia angamba baba maloha ny idirantsika amin'le 777 le boina 777 ampidiritsika angamba ny aloha ny antso eny tsefatsefany eny tsika sady miresadresaka ihany mandra-piandra ny fanehoan-kevitra raha matoa faniry soerinef miaraka amin'ny namana lilira faralara sitrakitsika 038 65 116 07 izay ny larana afaka miditra isika maneho hevitra dia ny tsefatsefany eny rehefa tsy misy antso dia miresadresaka mikasika an'izay azo resana amiloha hevitra be deabe azo resana itenako sy babarakota makasika le boina mandra-piandra ny antso aloha dia afaka maneho ny resaka tsika misaotra ny Clémence makasika le boina 777 ndray zany Clémence izamo naneho hevitra tafarakitsika tamin'izay fotoan'izay tao amin'ny lapan'ny tanàna niaraka tamin'ilay mpanolotsaina ny tanàna namana dia ny hevitra navokako moa zany tadidiko hatramin'ny daty talata 9 jolay teo dia tena nyteny ary tazomiko hatramin'ity androany ity ny teny koa dia nilazana na hoe tafiditra ao anatin'io resaka io ny larana voalohany sy ny larana faharoa eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny anton'izay dia zao efa nresantsika teto velabelarintsika teto tsy mora ny mikarakara na mikirakira ny karazana taratasy antota taratasy fa ANDP ho an'ny firenena zany hoe resaka fiaramanidina fitaterana napakabaka. Mirabatoko fa misy antso baba. De tena loza anankiray voalohany zany Clémence dia zay hoe tsy za tena mivavaka mino afa tsy tonga any amin'izay mivavaka tena enganie ka mba tsy andairan'ny mety ho fanodikodiana tsaina ireo ekipan'ny FBI raha tena misy tokoa izy ireo tonga eto hanao ny fanadiadiana ny zavatra tena aiko mantsy Clémence efa nyteneniko ihany izy ity tamin'ny heriny hoe so dia atao takalonaina ilay resaka base tuléar satria ny FBI fantatsika tsara sapapikaroana sapapitsikilovana amerikanina dia nefa fantatsika tsara fa orinasa amerikanina ilay mitrandraka any amin'ny resaka base tuléar ka so dia iatsy havanana eny anazy zany ataoko basy aty fitiavana mihitsy tsy afeniko faharangaranga ataoko aty vomangany krijavola mafika pary avy hatrany dia vao maso nompotsirina fa iverina fa tsy rarina sanatry misy any zavatra zany eny tompoko miara-panao zay tafiditra tonga dia miseny ary saika aneo hevitra zany zay makasika an'le raharam-pirenena ento satria matsiary tena voafitaka mihitsy zay ao anatin'ity fitondrany ity ohatran'ny hoe an'le mpitondra rery i Madagasikara dia tena ohatran'ny malahelo zany ho vahoaka malagasy hoe aiza zany toeran'ny malagasy ny majinika eo anatrehan'izao zavatra mitranga zao fa ohatran'ny hoe an'le mpitondra rery Madagasikara zay miteny dia rahonana zay maneho hevitra dia ohatran'ny rahonany zareo foana dia zay ny antony mba hanehoana ny alahelonay manoloana an'izao zavatra mitranga rehetrarehetra zao hoe iza ny tena tokony handray andraikitra aiza ianareo mpanohatra fa ohatran'ny hoe fampianoeny fotsiny ve sa hoe tsisy miainy sa hoe ahoana le izy sotra tompoko aiza hoe zany toerany madinika ozy izy zay miteny ozy izy dia rahonana nampisehoana ny alahelony izy aiza hoe zany toeranareo mpanohatra zay zany ny antom-pijoroana ohatra zao marina mety hoe mipetraka zay to ambony seza fa tena efa mijoro zahay ary zay moa zany tsy afenina mety kely sy bitika fa zay kosa dia tsy anaiky lembena anaraky ny anaran'ny fandarana ary zay dia tsy mitsoka fa eto Madagasikara eto izahay dia ijoro izahay ary tsy anaiky lembenana
marina zany baba ary nytiako resahana mikasika an'izay fanehoan-kevitry ny namatsika izay dia hoe ny fijoroana nefa na izany maty zany tsy vitan'olona anankiray misy miantso misy ino problème jirama yenano zato de lasa le ya favoroka atao le jirama de mifindra any apetatafy allo salama tompoko allo ay maheno zay ka tenenine misy foibena fandaovam-bola ny jirama ao tena no zato de ohatrany hoe voaroka atao reo a fa tsy haiko hoe tsy nalovola ny jirama de lasa mifindra eny apitatafika le izy de tsy haiko nefa io foibena fandaovam-bola ny jirama no zato a tokana amin'ny filoham-pirenena tsy haiko na anazy na aniza fa efa avy eo voaroka atao le jirama de mifindra tiako tenena fa misaotra tompoko fitarainana ny namatsika niditra farany teo a mikasika an'izay fifindran'ny fitoeran'ny jirama zany amin'ny fandaovam-bola dia sahirana farana kely le teboka makasika ny Boeing 777 teo i Clémence ny voalohany zany dia tena hoe tsy mino no saiko fa dia tafiditra ao anatin'io a ny larina voalohany sy ny faharoa eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny tena loza Clémence dia izao raha tena milaza izy ireo prime ministre dia milaza fa tsy mahafantatra an'io izahay ny ministra izay nesorona teo amin'ny toerany dia milaza fa tsy mahafantatra an'io a ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny tiako tena zany Clémence dia hoe vao mainka loza fa zavatra zany Siapa kami kan di solusi prime minister marina le sedi mengatakan seraman sama tena nasa mumpirinena sisi ala kami socialis mana ramah serius sih kenapa apa ada kira manamafy ny fanambarana papa dia zay mantsy tiako tenenina hoe raha ohatra tokoa ka tena tsy mahafantatra an'io zany ny filoham-pirenena sy ny prime ministre dia tena vao mainka loza ho le izy resaka sûreté de l'état resaka afaka avadiky ny olona actana terrorisme ne ny fiaramanidina iny ary le izy a mitondra larana malagasy a 5R ny tiako tenenina zany hoe raha ohatra ka tena hiteny tokoa reo hoe tsy tafiditra ao anatin'io reo a vao mainka loza tsy roa amantany zany zavatra zany hoe io zany taratra anankiray ho an'le firenena ahitanao hoe aika zany zavatra mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy mahafantatra inona iza zany no atena aina eto amin'ity tany sy ny firenena ity raha zavatra hoe avolenta be ohatran'izany dia tsy mahafantatra tena zaloha Clémence disoy raha diso fa tena tsy mino a tena tsy te heritreritra an'izany akory a hoe tena tsy mahafantatra an'io a fa dia tsisy ninona tena itsika ane zany eto e le fiandrianam-pirenenao le orinasam-panjakananao fitaterana na bakabaka fitaterana mer terre fer anabakabaka andranomasina andalamby atanety mbola misy koa ohatra hoe ny lakandrano ohatra zao mpangalana izy zao mba efa namesosokevitra zay hoe andao iny angesaina dia angadiana tsara dia afaka ampiasaina mbola misy koa ny transport par câble zany raha tena ty resaka téléphérique be dia be zany zavatra san'ilay fitaterana mirapatoko misy Allô? Voalohany tena dia misaotra betsaka ny mikarakara ny etika izay natao tena mikanja maitso ny analama ity iny izay anisan'ny tamin'izany moa zany ny mpanoritsana ny tanàna Antananarivo a nahitana ny baba sy ny Clémence le vira faralasin' ny ekipa namany izay hitanay tamin'ny RFI moa zany le izy hoe atao anatin'ny fikarakara izy na dia tsy miseho aza zareo a dia afantatra fa atao anatin'izay na reo atao anatin'ny fandaharana tsy manaiky le venana ka dia misaotra betsaka anareo iny manarak'izay a dia mikasika ny raharambo malaza no resahako kely satria ny raharambo malaza moa zany dia mahatonga resabe tamin'ny firenena ina ny antony noho aty fandraisana anjara ny firenena malagasy zany a falozany zareo manao ny fisehoana ivelany amin'le resaka faliana zany fa tsy amin'ny resaka fahafatesana araka ny anazavany namana Clémence teo tsy gaga atsika raha ohatra ka zany ny zava-misy satria tsy sakaizany ory ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao
satria tsy mba hitan'ny zareo zany fahoriana, tsy mba hitan'ny zareo zany tsy fisina, fa ny fatan'ny zareo dia misy foana ny arotsaka, misy foana ny atokona, satria betsaka ihany koa ny zavatra are-pirenena izay azo zareo tamin'ny tsirariny ateto Madagasikara teto. Ny zany dia tsy farahinany zany, fa ty fanjakana ty zany mety aminy dia hoe fanjakana samy manao zay nanany. Dia rehefa tsy anao le fahoriana dia tsy rarahiko. Ka rehefa voatohina kely ny zanakan'ny filoham-pirenena saka boina triple fety dia mitranga Ramatoa Rajoelina. Ozy aho hoe taiza ny Rajoelina tamin'ireny fahoriana tany Ambohimalaza reny izay efa tatakatra inona 30 maty amin'izao tsy naheno teo izy. Itony ihany koa ny Stanley mialatsiny kely ary mianadafa iverenako kely hoe i Stanley izay naneho tamin'ny Facebook no samboriny ty fitondram-panjakana ity dia taiza ny Rajoelina tsy mba niara-miny zazy iny akory hatramin'izao mbola tsisy fitsarana any aponga moa tsy reny ve no niteraka ny Stanley tsara rehefa tsy anazy dia tsy rara iny. Izy no mitsapaka ny zanaka Rajoelina no mitsabaka dia rehefa tsika tsara ny logoan'ny présidence mipetraka amin'ny sariny miaraka amin'ny sainam-pirenena nahoana ny olona ny tsy teny. Satria Rajoelina dia mieritreritra fa hoe fitondrana mpanjaka neto amin'izao ka rehefa miara izy dia andingazy ny zanany mety zay ny zavatra eritreretiny ngambany. Dia maneho hevitra kely mikasika an'izay ary eo ny zava-maniry moa no nahazo loza ny Belladonna sy ny Gatroa hoe reny namona le ankizy tany Ambohimalaza. Manino ary narovana fatratra ny fenoasina, matoa narovana fatratra ny fenoasina dia mety mieritreritra angamba hoe angamba ny fanjakana hoe tena tsy diso tokoa ty fenoasina ty fa sao dia mba botilisy mahany tokoa ty zavatra ny ainga tao Ambohimalaza ty ka tsy merika fenoasina ka aleo izy arovana satria tsy diso eritreritra zay. Fa oka andiso any eritreritra koa raha ohatra ka zay ny tsy zava-misy. Ka ny zavatra teneniko avahoaka malagasy zany dia hoe tsy misy zavatra tena itsika itsony amin'ny ty fitondram-panjakana ty fa isika rehetra samy miatrika fiainantsika tsirairay. Ka ozy aho hoe mbola misy fanoherana ve ta Madagasikara eto ary aiza ny fanoherana. Andrasana potika tanteraka ve Madagasikara zay ny fanoherana kiady. Fa tokony hoe mandray andraikitra ary averiko foana ty teniko ty hoe ny tsy mandray andraikitra sy ny mpamotika firenena dia mitovy ihany. Mitovy satria samy mamotika mitaza-potsiny tsy manao na ny andaniny na ny akilany. Misaotra aloha mba valintsika amin'ny tepoka fahefatra zay ko avetrany angamba zay baba satria efa nisy fanehokevitra mitovy amin'izay ihany koa nataon'le namantsika tany Alondry voalohany indrindra teo dia marina be le ndresan'ny namana teo hoe tsy misy zavatra tenaina ntsony eto Madagasikara fanontaniana mipetraka tsy izy rery fa maro nametraka an'izay hoe mbola misy fanoherana ve eto Madagasikara ifandresanao iny baba hoe ny mpitondra tsy mahatondra mpanohitra tsy mahatohitra kanefany misy kanefany rehefa ny eno ny fandaharana izay nataony député Fidèle Razarapiera zao ny tena komaly ny safa komaly dia nandroso izy sosikevitra ny aminy hoe aleo tsy avelantsika hosan'ny vahoaka intsony ity raharaha ity satria ny vahoaka koa efa reraka efa valaka ao anatin'ilay adi-piainana fa aleo isika député isika solombavam-bahoaka no mila mijoro manoloana an'izao fitantanana ny raharam-pirenena zay tsy mandeha amin'ny loniny zao. Isany ohatra no raisiny moa no mikasika an'le hoe fampiasana le anarana hoe Irmara baba amin'ireny resaka hoe fampiasana ny resaka anarana Irmara isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina tao anatin'ireny fanatanterahana fifidianana maro samihafa ireny. Fa tsy reny ihany nefa fa tsika dia efa samy mahalala ihany koa fa na ilay filoham-pirenena izay mitana le andraikitra mahafiloha azy dia tsy tokony ho filoham-pirenena izy satria tsy teratany malagasy. Zay koa ao anatiny tafiditra ao anatin'izay fa nitsakitsahana lalam-panorenana fa nitsakitsahana lalàna zay azo resahana sy azo voizina ao anatin'izay ny akoatran'izay ny resaka gouverneur izay tsy nisy tao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara tsy misy ao anaty lalam-panorenana kanefa tsy hoe tsy misy ao anaty Madagasikara fa tsy misy ao anaty lalam-panorenana fa ny chef de région ny ao kanefa dia terena fotsiny ho atao gouverneur zany tapako kely ny Clémence raha ohatra ka basitraka hoe melohany anoizanao le resaka gouverneur teo zay ny adiniko tamin'le hira teo le io ary le lazaiko anao tonton itsika raha nitolona tao anatin'ilay hetsika fotsiny laza hoe tsy mitsirariny fa tsy malagasy le candidat ho filoham-pirenena tamin'ireny tsika moa dia nitevatevaina ny anjehana sy ny karazana dia io ary izy io
androany zany voatsapatsika malagasy amin'ny akapobeany sy amin'ny akamarony vao hoe ay tena io tokoa ny vokatra lay a teneninao teo hoe tsy malagasy a lay tsy manazopireny malagasy lay candidat hofidiana de re moa ny afara tamin'ny zavatra attaque personnel sy ny karazany moa fa zafady nanapaka anao fa zay zao zany le vokany vao hitantsika izay indrindra ny tiana ho tenenina hoe santionany ihany amin'ireo fanitsakitsana lalampanorenana le nyresahana sy nyresahany tsy olobavambahoaka na mbatondrazaka teo a fa na izany na tsy zany efa dingana aloha zay baba satria mantsy miteny namatsika teo hoe aizany mpanohitra amiko a tokony ankahirezina ary tokony toanina izany finiavana eritreretiny sy olom-bavambahoaka eny anivony anteny meram-pireny enganye ka azo ny maro anisy sy ny corome sy ny zavatra rehetra ilaina tonga any amin'izany hoe empêchement ny floriana satria zay no resany zay teraka tamin'ny génération 1980 nakady no avy ndraiky zany zao no tena mampalahelo satria no fampianarana ny resaka ny rehetrarehetra mihitsy zany efa tsisy mandeha amin'izay de eo zany mampametra fanontaniana manahoana no avy ndraiky izy raha pisy raha afaka pisy raha zao ary ny zava-misy mila mijoro zany isika efa nanaraka tena foana tametsika fotsy ny karazany efa hitanay ny 18 1991 efa hitanay ny 2002 efa hitanay ny 2009 mbola vonona izay ijoro ho an'ny taranaka faramandibolay ijoro izay satria raha izao zava-misy zao tsisy mihinona ho azonao atenena intsony ny telo sy bitika indrindra tokony ho ataon'ny fanjakana ary tsy vitany ahoana moa zany ny anatenanao no avy reto ampizato aty ariana ty reto tsisy tsony ka zay ny antony ny tenenana zara raha misy fotoana amoahana ny alahelo sy ny hevitra atao anazy satria tena tsirariny loatra tena tsirariny ka makasitraka anareo menada mitsoratra any nampiseho ny fitiavan-tandrazana ato arinanareo izahay indrindra fa ny tenako manokana ho vonona ny anao martyra raha ilaina ho an'ny taranako satria mafy loatra le fahoriana ianjana apiditra mpianatra anao inona raha zany ny fanampiana meniny be ny sekoly tsisy mpampianatra be ny toerana tsisy lycée tsisy ninona ho aiza zany le fampianarana ny zanany efa afaka tiko mandraraha miaraka amin'ny araby mandraraha amin'iny hoe zanatsika zany ahoana makasitraka nefa tompoko ankasitraka tompoko ny amin'izay efa nihokevitra izay ary marina de marina ny zavatra nambaranao raha mise ary eto ngamba mibaba mamelara ohatra ka iteny itodika amintsika vahoaka malagasy mihitsy ao anatin'izay hoe tsara ary deraina ny fahatongavan-tsaina ny maro satria tsy isika rery aloha no manao fandarana tahako zao isina antso mivantana izay hifanetana ny samy malagasy fa raha ny fahenona ny etaetapotsika sy ny faniritsika rehefa mieno andreny karazana fandarana maro samy hafa ireny de teny tsotra hoe efa tena leo tofoka ary vonina sa ijoro ho an'ny tanindrazana ny vahoaka manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitreny izay tena mampiteny mona raha ny zavatra misy kanefa ny ivirenako kely le ndresahako teo hoe eo aloha ilaina zay ny tena hoe todika ny vahoaka malagasy ilaina ilay fahatsiarova-tsaina sy fahatsiarova-tena antsika tsirairay zava-dehibe zany ary zany no antony nanaovanay an'izao fandarana tsy manaiky limbenana izao mba hiampitany amintsika izany hoe manana an'izany toetsaina manana fahasahiana mijoro rehefa ho amin'ny rariny sy ho amin'ny hitsiny raha izay fa tsy ampy nefa zay fa mila mifanetana koa tsika ao anatin'izay mba izay rehetra efa resy lahatra manetana andreo mbola matoritory satria zay foana ihany koa no fanamariana hoe malagasy ny akamaroany mbola somary midororo somary matory de mila zany tsika miara mifoa manoloana an'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao kanefa ny koa araka ny teneniko teo efa misy an'izay aloha initiative ezaka eritreretiny ireo olom-bofiditsika izay nametrahantsika fitokisana eny anivony ny anteny meram-pirenena raha nambaran'ny député fidèle moa de hoe atseho ireo député atsika député anareo mba anao ny ezaka tokony ho ataony manoloana an'izao tsy faiza mitantana fa ampitena fa arendrehan'ny firenena izao zany ihany koa de efa ezaka azotsika atao manoloana an'izay engane hiabotira satria fa maromaro ihany koa ny zavatra inenga teo amin'ny antemeram-pirenena io zava ohatrany tsy de henona tia tamty le izy fa misy fotoana izy tapaka hatreny mihitsy de misy fotoana maleny teny le resaka voray tokony fanamariana avy aminao de mbola tapaka le resaka Clémence teo de tsy afiany kosa Clémence zany manaka ambara betsaka mahakasika an'izay fanoheran'izay tena misy tokoa zany zay zay resaka ao zay hoe
toanatsika reo solombavim-bahoaka reo aloha solo-tenantsika indrindrindrindra moa zany ty amin'ny fanoherany de za zany Clémence tena mbola manamafy tena mbola miangavy an'ireo solombavim-bahoaka atsika indrindrindrindra ty anivon'ny fanoherana aty anatin'ny firaisan-kina misy ny lehibe mpitarika azy ao ny filohan'ny chef de l'opposition zany ao amin'ny anteny miram-pirenena misy ihany koa ny filohan'ny groupe parlementaire zany raha ny afanoherana zany ao anatin'io ihany koa de zay zany tena hoe mbola amafisiko le izy tena mangataka anareo ary za Clémence tena hoe fangatahany ty anaty mangataka satria ny solombavim-bahoaka voafaritra ao anaty lalàna no manaramaso ny asam-panatanteraka fa ankoatran'izay solombavim-bahoaka de miaino ny vahoaka tsy voatery ny mpanohitra ihany fa vahoaka rehetra ao amin'ny zay distrika nahalany azy fa ihany koa mila manao tatitra amin'ny vahoaka koa solombavim-bahoaka ka za zany de mangataka na tao Tananarivo na any amin'ny faritra rovina ianareo solombavim-bahoaka no anao tatitra fa voniny izahay iaino voniny izahay ny andray raha ana Tananarivo reny vohatra manokana de manao solombavim-bahoaka enina isika eto farafahakeliny mety 7 hatramin'ny kasikara fenosoa ao anatin'ny fanoherana no resahako de zay zany tiako tenenina hoe tena mangataka tatitra aminareo ary io tatitra io tsy vita any amin'ny télé io fa tena hoe maka toerana anankiray tsika de manaovanareo tatitra fa tena mila tatitra aminareo vahoaka eritaona sy rovolana zay na lany solombavim-bahoaka fa tsy mbola naino tatitra etsaiko loha ianao fa tena mbola tsy naino na indray mandeha ary de marina mihitsy ny télé olona teo hoe tsisy atenaina tsolo lasa samy mandeha samy tady zany eto amin'ny tanàna lasa razana marisiny zanany samy manao zay hinanany tsy hitantsony zany zay sarangotana fa de za de tena mbola miantso an'ireo solombavim-bahoaka miantso atsika ny olona aiza ianareo solombavim-bahoaka aiza ianareo fa tena tsy afenina aloha Clémence fa solombavim-bahoaka ty amin'ny fanoherana misy tena mangina loatra tena tonga am'le fitenenana foana le izy sady tsy hirany tsy anao tsy enjery fa de eo fotsiny de miaino aino manantena zany ohatra zao nanantena sika taty amin'ny fanoherana misy solombavim-bahoaka manantena fotsiny hoe irodana ho azy am'izao io nefa lefa tsisy mandeha am'zero le fitantanana miandra iny resaka hoe greviny jirama miandra eo fotsiny miandra ny resaka hoe iny le resaka hoe ambobalaza de miandra eo fotsiny de zao ndray de miandry fotsiny ndray amty resaka boina ty de miandry fotsiny fa io ne tsy maintsy etsiketsehany io fa io zany tsy vita hoe miandry ohatr'izay fotsiny za zao tena isorako mihitsy ny fiarahamonimpirenena ny 700 izy ireo raha tsy diso nangataka an'lay hoe tokony azo-pirenena malagasy irery ihany ny tokony afaka milatsaka amin'ny fifidianana filoha-pirenena nisy 700 izy ireo mitaky ny raharaha famarinana mikasika an'ity ambomalazy ty de tsy haiko nisy anakifiry koa izy ireo nitaky an'lay resaka hoe mba hatsaro am'izay ty resaka fanapotehana sy fandrahonana am'ty resaka base tuliara sy ny karazany ty ohatr'izany zao fiarahamonim-pirenena mihetsika de tokony mba apitsika izy ireo ao anatin'izay andray ohatra anankiray azo ohatra hoe Tidjane Thiam filohan'ny Parti démocratique any Côte d'Ivoire izy io avy aty amin'ny fanoherana io de tena hoe nariny mihitsy ny zoom-pirenena hafanananany akoatra mahivorianina anazy zavatra ohatran'izany zany hoe ho avy ny fifidianana ny Côte d'Ivoire amin'ny octobre 2025 ohatran'izany zany tokony mba ataontsika fitaratra ao anatin'le izy de eo zany tena amaranako an'le izy hoe zay zany tena pitaina mpiaino antsika atao anatin'ny tsy mainaiky lembena nandroany hoe zay ny vokatra le tolona zay nataonay tamin'ny 13 hoe tsy mety io olona tsy malagasy io no neken'ny HCC ho candidat filoha-pirenena de tapitra tranga mafaneoko ohatra makasika an'iny resaka député miantso ny député fa tena matory be loatra zany mandrimandry manana retina mandrimandry manana retina matoritory manana ndraikitra le solombavim-bahoaka fa mba mihetsena nareo rangahy voateniko moa tamin'ino nareo manana immunité kanefa hoe tsy vita mora le izy ozy namana tamin'izay fa tena mbola miantso foana zany fa tena tsy mety tsony tena tsy mety tsony ny solombavim-bahoaka anankiray aloha zany ao anatin'ny fanoherana nanao fandarana aloha raha alina aminao onjapeo amin'ny cultivé aloha fifandona amin'ny pomba ny fitondrana izay ao amin'ny anteny mirandola solombavim-bahoaka anankiray any koa ny mahajanga ao anatin'ny firaisan-kina i Afakandro Christian zany de nampiantso ny olona moa zany le hoe ametraka samboady raha pitso asabotsy de efa niantso olona izy ireo fa ny vaovao farany zany de hoe nanaiky ny fametrahana samboady io ny préfecture ny préfet zany tany Mahajanga fa raha andro taorina zay de mivadika tamin'ny fanapakeviny de hoe tsy ekena satria any Mahajanga le AZF le zavatra karakara ny fitondrana zany amin'ny resaka sport izy io raha tsy diso de no hoe manakaiky koa ny
fivorimben'ny sadeka de tsy azo tanterahana ilay fametrahana samboady ary raha ny vaovao eniko farany a ity moa zany eniko fa angatahako amintsika angatahako hoe fanamarinana raha izay tokoa le izy fa raha ny fahinoko azy zany a de tsy emotra ny député afaka ny Christian fa iroso amin'le fametrahana sa samboady Sara ngamba mengazo kely teny any le anoko le vahiny eo. Allo? Maino zay. De zay raha fahinoko azy zany de iroso ihany izy fa nisy fanambarana moa androany nataon'ireo mpitarika tao anatin'ny fivonana firaisakina zay ilako tsiny fa tsy tany tena satria nisy fahoriana natrehana de tsy afaka tany fa le fanambarana zany de tena hoe fanomezantsiny hoe fametrahana samboady ve de atahorana ikorotana atahorana ifanoitohina fiandrianam-pirenena nefa araka ny teny Clémence teo ny Irmara rehefa mikarakara zavatra tsy misy sakana fa de miridana be mandeha amin'iny arabe rehetrarehetra iny voaresaka tao zany tam'le kale tany Mahajanga de maninona zay fametrahana samboady ve de ministre serasera zao de miteny hoe maivana fanoherana nefa de samboady ho apetraka ve de sakanana de aiza le démocratie sadeka ty Antananarivo no raisina na le resaka sadeko ary tena tsy afena fa hoe miodana le fitantanana de nefa le filohitanana le sadek zany ty 2024 ty tsy manana zo-pirenena ao anatin'le firenena ao anatin'le sadek fa io koa tsy matimaty koloko io sadek io Clémence tena ohatran'ny fikambanana tsy hitanao raisina hoe ahoana fa tra misy firaisana tsy kombakomba koa anatiny raha ohatra ka tena atreto aloha rano vaovao farany hoe mbola tsy maro ireo filoha mpanjakana sy filoha pirenena mbola tsy nanamafy ny fahatongavany raha ny vaovao farany de ho hitantsika ihany hitantsika mindalana eo ihany ny vaovao mikasika an'izay fa iverenako kely ndrasanao teo mikasika ny député Afakandro hoe raha ny fametrahana amin'izany samboady zany kosa aloha baba de hoe fanao zany eo mantsy le resaka tatitra andresanao teo reny zandry zareo mafy sakanana rehefa resahana hoe tamin'ny voalohany hoe tsy mahazo tsy député de Madagascar ianareo fa député any amin'ny district analany anareo mba ahafahana hoe mangeja an'le solombavam-bahoaka zany tsy tety faritra manerina Madagascar de zao ndray zany zao de ny fametahana samboady izay averiko hoe ary amafisiko hoe fanao ary tokony atao de nefany sakanana ary zay mihitsy le fisiny zay tombo sy ala izay no mahatezitra ny vahoaka hoe fa maninona rehefa ianareo jerentsika zao raha teto Antananarivo manokana baba de teo amin'ny Garasorano ane nametrahana le izy nametrahana ny Irmara rehetrarehetra nisy korotana ve teo nisy sakoroka ve teo nisy nanelingely ve teo fa maninona rehefa hoe fanoherana de sakanana ary marina be ny teninao teo hoe ny ministre ny serasera de milaza maivandanja ny fanoherana mialatsiny aloha raha matoa ministre fa zay mantsy ny olana ho antsika ho anareo moa zany fa tsy ho antsika satria atahorana zany le maivandanja zay indrindra mantsy ho anareo zay manana fahefana tsy mahay mandray lesona mihitsy ny amin'ny zavatra misy efa nisy teto amin'ity firenena ity hoe fitentsika malagasy hoe ny vava tsy atao be mamerina azy tsy laitra moa zay fiteny baba satria be loatra ilay ahoana ny ilazanana zany ilay fanaovana zinozinone fa fitentenenana foana zavatra ohatran'izany maivandanja ny fanoherana maivandanja tokoa ve moa fanoherana de inona ny anakanana ny fametahana samboady amina député anankiray fa zao ngamba tiako tenena am'izay Clémence mitsatsainiko kely zao are ianareo fitondram-panjakana zany tompon'ny fahefana nareo zany mavesa-danja zay ngamba ny tena tenentsika hoe mavesa-danja ny mpitondra fanjakana fa makaiza le firenena raha toka maivandanja mpanohitra zany de akory ataoko zay moa zany efa maivamaivana lanjako zao ry Clémence mitovy lanja am'le volamena mivadika vy 49 kilo iny ohatry zay lanja koa maivandanja zany tsika fa reo ary zareo mavesa-danja de makaiza le firenena makaiza le firenena de toiza kely de mbola tapaka ianao le vonimbolina zao melohany dira vahiny aleo alefako aloha ty antso zay ho ataoko ty Clémence zany tena koa raha kotoary sofaniry Alban filohany atoko politika madio
mpanolotsaina ny tanàna ao commune Antananarivo renivohitra de manao antsoaviny atao Clémence ho an'ny solombavambahoaka rehetra voafidy teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Misy arrondissement enina eto miantso anareo ny tenako tompoko mety mitovy hevitra amiko izy mirahavavy eto anatin'ny fandaharana miantso anareo hanao tatitra eto Antananarivo renivohitra. Ho tolongo tsirairay izay fantatro boriboritany voalohany Augustin Andriamananoro sy maître faharoa izy fa izy moa ny atsika boriboritany voalohany maître Antra Zafimanatsoa boriboritany faharoa tsy fantatro moa ny fitondrana fa ny ndiavetentsika za député Rastany boriboritany fahatelo député Feno sy député Gaskara Fensoa boriboritany fahaefatra ny atsika député Rina Randriamasinora sy intime de député Fidy Fidy TMH zany boriboritany fahadimy Naivra Oldinina de boriboritany fahadimy ihany koa député Fetra Rahalambo Zafimbololona de ny boriboritany fahenina tsy fantatro ny anankiray fa le député anay député Todsoa reo zany fa le anankiray tsy fantatro magaga tsy fantatro fa tsy ko fantatra koa zao zany tena manao antsoava aminareo député reo tena mangataka tatitra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo angamba everiko fa izahay mpanolotsaina ny tanàna avy aty amin'ny fanoherana telopolo isanay akoatra nefa voavidy vola sy efa namadika izay anjarantsika miara-mandinika sy miara-mijery fa izay mpanolotsaina ny tanàna avy aty amin'ny fanoherana de mandray anareo solombavambahoaka fa iaino zahay tompoko ny tatitra satria ianareo ny masonay mijery ianareo ny sofina miaino anay ianareo ny vava miteny aiza ho aiza ny fanarahanareo maso ny asan'ny mpanatanteraka ary ianareo de karamaina ianareo amin'ny asanareo io ny zavatra eniko manko de hoe anisan'ny nahazo 4-4 ihany koa nareo ary fitondram-panjakana misy amin'ny mandoa amin'ny volon'ny 4-4 reo atao tirety de lasa misy mangingina fotsiny nareo de mialokaloka ambadika zay fa zay tsy tia lalan'izany fa alefaso le tatitra fa taraiky be mila zahay tatitra miona mivantana tsy any amin'ny télé na radio na gazety fa mila miona fanatrika aminareo zay nareo miteny micro de sy mianova ty ambany aty izay mpanolotsaina ny tanàna ary Antananarivo miandry ianareo amin'izay fotoan'izay député hafa ny faritra de tsy mandray micro fa mba mijery miaraka aminay aty ambany aty de mba miandry tatitra zay antso zay tsy maintsy nataoko androany zay Clémence satria araka le resaka teo hoe tena mba mila tamberina raikitra fa tsy député sajirina tsy anao tsy ny adalanareo ny isika ho député zay koa ny mba netretranao député fa sakanana de fa fanareo lany de mba raiso araikitrareo marina ny le olona teo kaikaiky ny olona aizany député aizany solombavambahoaka de ao de mangina fotsiny ny akamaroa tsy zay angany fidianana nareo tsy zay ny fidianana nareo fa lasa mamela zay ty fanoherana aizany fanoherana aizany fanoherana tsy hitatsika ty fanoherana de io ary zay mba miteny de zay mba mijoro de raiso raikareo misaotra tompoko makasitraka baba ampitiritsika amin'izay ny resadresaka ny rahana tamin'ny Ramatoa fa ny risoerina efa vonona ozy ny teknisiana anaraka an'izay avetrany ary isika araky nampanantenaina dia misy vahiny zay nasaina manokana tokoa atao anaty fandaharantsika ary everinay fa ianareo izay pijery mpanaraka piaino ity fandarana tsy manaiky lembenana ity na ny any amin'ny ICM radio FM 104.8 izany na ny amin'ny MBS 95.4 na ny amin'ny télévision MBS sy ny any amin'ny tambazotra rehetra any dia everinay fa efa miandry fatratra izao fandaharantsika izao ka araky nefa nampanantenaina dia Ramatoa Fanirso Erinaivo izy no vahintsika amin'ity ala ity atao anaty fandaharana miarabanao Ramatoa Fanirso Erinaivo ary faly koa zay nanikenao ivahiny atao anatin'ity fandaharana tsy manaiky lembenana moa zay iaranay telo mianada Babara Kotoariso Clémence Rarinirina ary ny tenako Lili Rafarala faly mandray anao atao anaty fandaharana zay faly miraba anareo telo mianada ihany koa Clémence Rarinirina Lili Rafarala ary Babara Kotoariso ary misaotra anareo nanasana teto amin'ny fandaharana indray androany ary miraba ihany koa andreo mpanaraka ny fandaharana tsy manaiky lembenana any Madagasikara sy maneran-tany fantaniana voalohany avy hatrany ary satria efa maika tokoa zahay iaino an'izay valiny avy any aminao razoina amin'ny publication faraparany anisan'ny navoakanao de hiezaka ampita vaovao ianao amin'ireo mpanao fanadihadian'ny FBI mahakasika an'le olona maromaro zany zay aiainao hoe voafoaka ao anatin'ilay raraboina 777 misy anankidimy moa zany te antany hoe izavy moa zany izy ireo ary inona ny antony tena asainao milaza zany hoe aiaina reto olona zay tany sainao reto Ramatoa Fanirso Erinaivo
eny tokoa araky ny publication zay natoko farany a dia nilaza fa ampita izahay any amin'ny FBI ny anarany olona zay ayahinay ho tafiditra amin'izao raharaha boina iraniana zao a ka ho alefanay amin'izareo a ny olona tsirairay zay ayahinay a miampy ny ataontsika hoe ny chaîne de commandement ary ny fifandraisan'izany olona izany tsirairay avy ao anatin'ny fitondrana. Tsy aferina aminareo moa zany a fa Andry Rajoelina sy Prime Ministre satria nahoana ireo a no voalohany indrindra tompon'antoka ny zavatra rehetra ao Madagasikara dia tsy maintsy mandalo amin'izy roalahy ireo a ary raha ohatra ka hoe anao essai teknika ny radio télé anankiray arany a mila mandalo fampahafantarana amin'ny conseil de gouvernement a dikan'izay amin'izy roalahy ireo a tsy azo inona mihitsy hoe immatriculation ana Boeing zany tena avion ngeda fa tsy hoe avion kely le aircraft reny ka hoe anaovana taratasy kely aty ambadika fa Boeing ngeda be anankidimy ary nolazaina ao anatin'ny taratasy ao amin'ny ACM fa ho ampiasaina ao Madagasikara dia amin'ny fomba ahoana no inona fa tsy ho courant an'izany Andriamatoa Andry Rajoelina sy Prime Ministre. Faharoa manaraka an'izay misy ihany koa Andriamatoa Ravatomanga izay fantatsika tsara fa manao manisy tanteraka amin'ny fitaterana anabakabaka ao Madagasikara na ny olona izay ampiditra avion privé na ampiditra hélicoptère na angataka immatriculation na angataka agrément dia tsy maintsy mandalo fankatoavana avy aminy izay vao mahazo. Dia amin'ny fomba ahoana ny inona hoe orinasa kely tsisy dikany ohatry ny tranona koa eny iza moa toerana misy an'izareo hitantsika tsara angamba le trano misy an'ny orinasa UDAN io fa tena hoe toerana tsisy birao akory tsy tsinitsina fa dia tena hoe maison en particulier dia nomena agrément ampiditra Boeing anankidimy mitentina amina million de dollars dia ilaza ny rehetra ny antanatohatra tompon'andraikitra rehetra fa tsy mahafantatra hoe orinasa isolokina anaosoka io orinasa io. Dikan'izay ireo dirigeant rehetra ao anatin'ny UDAN io dia tokony ho voasambotra, tokony ho enona ary tokony ho jerena ohatry ny ahoana ny fifandraisan'izy ireo amin'ireo mpitondra satria misy fifandraisana amin'ny mpitondra ireo. Izany fifandraisana izany dia hitantsika ihany koa hoe ahoana ny fifandraisan'ny generaly nisotro ronono Richard Ravalomanana General Bomba amin'ny amin'le karana izay lazainy fa conseiller bénévole la hozy izy fa tsy conseiller nommé par décret. Kushwinder Singh moa ny anarany dia mifandray tanteraka amin'ny General Bomba io. Misy olona hafa koa izay mety ho tafiditra ao anatin'ity raha ity izay omena zareo moa ny lista sy ny hoe inona ny fifandraisan'ireo fa za zany tena miteny hoe ny FBI raha hanao enquête izany tsisy olona na iray aza ho ataony anjorom-bala. Raha ny fanambaran'ny Prime Ministre aloha zany hatreto dia hoe ny fitondrana hoy izy no nangataka fiara-miasa amin'ny FBI ka nahatonga azy ireo ho tonga eto Madagasikara. Ahoana fahitanao io fanehoan-kevitra io? Nilaza ny Prime Ministre Christian Tsaï fa ny fitondrana malagasy no nangataka ny fiara-miasa amin'ny FBI mikasika ny tiraraty dia hozy izy hoe ohatra voalohany aloha raha ohatra ka hoe firenena hafa no mangataka ny FBI anao enquête ao aminy dia
amin'ny resaka ataontsika hoe crime international tsisy voatery idirany États-Unis le izy fa de hoe ferana miasa sy ohatrany hoe coopération technique no ilaina. Amin'ity kosa nefa dia ny firenena Amerikana mihitsy no manana intérêt ary manana ataontsika hoe manana intérêt pour agir ary manenjika ny violation de sanction internationale izay napetrany. Raha ampatsahivitsika dia ny firenena Amerikana no nandefa no nametraka ny sanction ho amin'ny Iraniana tsy azo ividy fitaovam-piadiana sy fitaovana fiaramanidina ary indrindra io compagnie Mahan Air io no anisany niaran'izany embargo sy sanction amerikana zany. Ny fitaovana izay vidiny zareo dia Boeing marka amerikana. Violation zany violation sanction amerikana. Ny fitaovana vidina dia amina orinasa amerikana. Na dia ataontsika hoe occasion reo dia tokony dia mbola misy fandraisany foana amin'ny orinasa amerikana. Fahatelo, ny FBI efa ao anatin'ny enquête io ka ny fahitako azy dia tsy ny fanjakana malagasy velively no nangataka amin'ny amerikana hoe mba mila fanampinareo izahay ahafantarana hoe iza no tafiditra anatin'ity raha ity. Fa ny firenena amerikana mihitsy no nilaza tamin'ny fitondram-panjakana malagasy hoe izahay dia anao enquête any aminareo saingy ny lalàna mikasika ny FBI dia milaza fa mila mahazo ny accord-ny firenena anankiray izy izay vao afaka miditra ao amin'ny firenena io anao enquête. Dikan'izay dia nangataka accord amin'ny malagasy izy hoe omeo alalana izahay ho any aminareo anao enquête. Saingy tsika malala tsara fa ny malagasy, ny firenena malagasy, ny fitondram-panjakana malagasy no ny antony anankiroa dia tsy afaka mandany zany fangatahana fiaramiasa zany satria izy dia miankin-doha amin'ny famatsiam-bola amerikana BDB. Izy koa dia matahotra ny voaroroy ao anatiny dia tsy afaka anao hoe antsy aza mijabaka amin'ny raharaham-pirenenay nareo na ny raharaham-pitsarana aty aminay dia tsy maintsy manaiky ary ialana ila hoe ialana bala amin'izay tsy maintsy manaiky izay dia mody lazaina hoe izahay mihitsy no nangataka. Tsikaritra hoe isan'ny tena hitrikitrihanao mafy ny tale général'ny ACM izay hatreto aloha dia hitantsika hoe tsy voaroiroy sady mbola tsy voatazona mbola voatazona hatrany amin'ny toerany zany hatreto ity tale général'ny ACM ity. Inona no antony mety mahatonga an'izay raha ny fijeriny fanirisoerinay voazy manokana? Ie, isan'ny hitrikitrihako mafy mihitsy ny tale général'ny ACM colonel Damas Gervais satria nahoana voalohany indrindra izy no nanao soni ny taratasy rehetra mikasika ny UDAN io. Fa nahoana moa zany no hoe ministre ny transport no voatsoka zany hoe abrogé moa fa mbola tsy voasambotra dia izy tsy voatsoka tsy abrogé nefany izy ireo no niara-nanao an'io zavatra io. Izy zany no hita ny taratasy rehetra nanao an'io dia amin'ny fomba ahoana hoe ny ministre ny transport irery no voasazy fa izy tsy voasazy satria tsara marihana fa raha vatomanga no mametraka ny olona rehetrarehetra ao amin'ny ACM. Olon-dra vatomanga zany io DG ny ACM io ary ilainy io malala secret any PDB io dia tsy sahany kitiana dia arovan'ny PM fa io tsy afaka ho arovan'ny zareo ela be io satria na ela na haingana dia tsy maintsy hidaboka io ary izay no ilazako hoe maninona moa zany no arovanareo tanteraka le DG ny ACM nefa dia mitovy amin'ny mihoatra ny ministre ny transport ny azy satria hitam-pirenena ny soni izay nataony amin'io fangatana immatriculation tsy ara-dalàna io. Ataontsika hoe ny responsabilité ny DG ny ACM dia zao voalohany indrindra aloha tsy resaka hoe autorisation de vol io na autorisation de sortie na autorisation de survol d'un territoire fa resaka immatriculation d'avion.
Zany hoe ireo avion nangatana immatriculation provisoire reo dia nolazaina fa hiditra tia Madagasikara anaovana œuvre humanitaire. Dia voalohany aloha mijery ianao hoe association humanitaire ve ilay mangataka apiditra avion anao acte humanitaire, tsy anyvalana. Société privée milaza fa manao export sy import na épice, PPN sy isan-karazana no milaza koa fa anafatra avion dimy be zao. Tsy avion kely aircraft na reny avion kely fanaovana ina moa ty avion privé reny fa Boeing mitatitra olona farafahakeliny 300-400 isaky ny mandeha. Dikan'izay anaovana ligne internationale mihitsy io. Dia amin'ny fomba ahoana tsy anaovanao fanadihadiana fa tonga dia hoe eny ary fa dia omena le izy. Amiko dia misy corruption tao, nisy fandraisana vola tao, nisy fanomezana bakisisy tao. Karaha ny zavatra anankiray no nisy fanomezam-bola mba hanaovana acte anankiray dia izany atao hoe corruption. Misy resaka corruption zany eo. Nisy olona nandray vola tao mba hanomezana an'ity matriculation frauduleuse ity. Avy eo milaza koa izy fa tsy au courant hoe inona nampiasan'ilay olona reto immatriculation provisoire reto, ary dia nampiasain'ilay olona nanaovana osika koa zany immatriculation zany. Tsy le osika nataony tamin'ny immatriculation ihany no olana zany hoe nampitombony le fotoana iasana. Lazainy fa osika moa zany le fampitombona fotoana iasana, fa itsika dia anjarantsika ao anatin'ny fanadihadiana izay tranga no ahitana hoe osika sa tsy osika le fanitarana an'le période d'activité. Fa ny fantatra dia milaza izy hoe 17 avril no tapitra ny fampiasana an'le immatriculation, nefa hitantsika tsara ny taratasy izay nivoaka tamin'ny tambazotra tamin'ity herinandro ity fa le 19 mai izy ireo navoray taratasy tamin'ny UDAN Aviation mangataka ny code ny transpondeur ho ampiasainy ireo avion ireo. Inona zany dika zay? Mifandray tsy tapaka ary zareo na dia efa tapitra le fe-potoana hoe immatriculation provisoire tamin'ny 17. Dikan'izay dia tsy afabela mihitsy io DG ny ACM io sy izay directeur miaraka aminy ao amin'ny ACM ao fa dia mahagaga no anaovana impunité sahala amin'izao. Misy olona sorona, misy olona gadraina, misy olona samborina, misy olona atao recherché ary misy olona sasany mangatsitsika. Tsy ireo olona anankiroa izay voasambotra ireo ihany zany no tokony ho samborina amin'ity raha ity fa DG ny ACM ihany koa tokony ho samborina. Ny mpikambana rehetra, ny dirigeant rehetra ao anaty société UDAN, Général Bomba sy ireo izay conseiller sy olona manodidina azy tokony atao fanadihadiana. Tsay Christian sy Andry Rajoelina tokony atao fanadihadiana ary Mamy Ravatomanga mazava ho azy ihany koa satria Mamy Ravatomanga dia fandoavana écolage amin'ny zavatra rehetra izay mitrango ao Madagasikara, na mikasika aviation, na mikasika PPN, na mikasika letchi, na mikasika vanio, izay rehetra misy fidiram-bola dia tsy maintsy misy écolage ao Mamy Ravatomanga. Voanipoaka fotsiny indraraha Boeing 777 iny dia ny nanala avy hatrany ny ministry ny fitaterana no niazakazahany fitondrana natao voalohany tao anatin'izany. Ny ministra moa zany izay tena hoe miezaka mafy manala ny andraikitry ny filoha etsy an-daniny, ny andraikitry ny fianakaviany ao anatin'ity raharaha ity. Raha ianao manokana fa ny soherinay vo no antaniana, inona no andikanao an'izany zavatra izany? Compétent coucou no ireo ministra sy ireo olona izay nifampiraharaha tamin'ny UDAN ve zany zanak'Andry Rajoelina ka dia nampidirina ihany koa ao anatin'ity fifampiraharaha tamin'ny UDAN sy ny iraniana tamin'ny affaire Boeing. Mazava ho azy fa efa zatra loatra isika mahita ny zanak'Andry Rajoelina miditra amin'le raharaha dia normal isika raha mieritreritra hoe tafiditra koa ny zanany, ary hitantsika teny amin'ny tambazotra moa zany vaovao zany na dia mbola tsy fantatra rahatreto hoe iza ny namoaka azy. Fa ny fanadihadiana no ahafantarana zany, saingy
mahazendana ny fiakarapofiny miala rajoela rehefa hoe voatonona tao ny zanany ny zanaka ao koa dia tafiditra ao anatiny ny orinasa ny zanaka ao any Dubai dia tafiditra ao anatiny fifampirarana amin'io immatriculation frauduleuse na avion iraniana io toa dia lazana fanaratsiny oya aza seho intsony ny zanaka ao miaraka amin'ny délégation mpanjakana dia mangina ny olona ary izay tsy milaza hoe tena izy ny nanao an'io na tsy tena izy ny nanao an'io fa rehefa mbola miditra tsy lera amin'ny asa-mpanjakana sy ny délégation mpanjakana ny zanakareo na lahy na vavy dia miala tsiny fa efa considéré ao anatiny solotenanareo tsy lera io na dia tsy ekenay ara ny fandraisan'ireo anjara amin'ny fitatana firenena satria tsy manana droit, tsy manana titre, tsy manana nomination reo dia rehefa misy koa ny pépin mahazo an'ireo négociation ataoreo dia tsy maintsy tafiditra ao zanakareo. Zay zany dia mazava. Zay misy. Zao ny zavatra mahavariana marina fa hoe eo le ambara ho fanadiadiana ho ataon'ny FBI raha matofaniry soherinay fa raha ny tokony ho izy dia hoe inona ihany koa amin'ny mahampitsara anao no tokony ho ataon'ny fitsarana zany na ny manam-pahefana eto Madagasikara manoloana ny fipoahan-tirara Boeing 777 misy adimy ity. Isan'ny nahatalanjona ny maro mantsy ny nahita ny procureur izay niaraka manao fanambarana tamin'ny ministry ny fitaterana tsarotsika tsara fotoana fohy talohan'izay na nesorana n'ity ministry ity tamin'ny toerana izay. Inona no valiny azo andrasana aminao amin'izay trangan-javatra izay? Mikasika ny valitenin'ny général Bomba tamin'ny mpanao gazety rehefa nanontaniana izy hoe sao dia tokony asiana enquête parlementaire ty tantara ity dia hitantsika moa ny valibiraingina nataony hoe tsy mila enquête parlementaire zany fa efa misy ny enquête judiciaire tsy natokony fitsarana anganareo odry ny valony dia hitantsika tsy matoky ny fitsarana ny malagasy, tsy misy olona matoky ny fitsarana ary na ny FBI amerikana raha tsy matoky ny fitsarana malagasy mahatonga an'zareo nandefa FBI aty izay amerikana hoe tsy mampino mihitsy ny filazana fa ny fitondram-panjakana malagasy no nangataka an'izany fa ny antsika dia nanome accord fotsiny ihany ahafahan'izany FBI zany anao ny enquête. Resaka betsaka moa sika satria tena rara mafana ity resaka Boeing 777 misy adimy ity fa na izany na tsy izany aza everiko fa mbola mitana be ny sain'ny mpanara-baovao hatramin'izao ilay resaka rara Ambomalaza zany. Mbola tena hoe manjavozavo hatreto raha ny zavatra hitantsika manjavozavo hoe fanapozinana ve sa ve hoe mety misy miatrehitra mantsy hoe fanapozinana tsy fanainina le izy eo ihany koa hoe botulisme izay nresahantsika be dia be mihitsy misy moa dia samy laza ny vahiny tamin'ny fandarana farany zao dia niteny hoe resaka sorona reny zavatra rehetrarehetra ireny ny fanehoan-kevitra rehetra nefa ny hatreto raha jereko zany zavatra rehetra ny amin'ny tambazotra any dia zao hoe tsy miala amin'ny fenoasina sy ny mahamany mihitsy ianao ary ireo rehetra izay piray tsy kombakomba zany amin'reto izy mianaka ireto ao anatin'ireny fanehoan-kevitra ireny toatra ny tehiteny ianao zany hoe misy diatanan'ny mpitondra ve zany misy diatanan'ny mpitondra fanjakana ity raharaha aty matoa tena hoe tsikaritra mantsy hoe arovana mafy ny voapanga ary afenina mihitsy aza afenina ny marina dia be no milaza hoe mbola tsy mahafantatra zay vaovao marina mikasika an'ity raharaha ity mbola mitazona an'izany hevitra ao zany ve ianao hatreto aloha amin'izao fotoana iresantsika izao ary manahoana sy manahoana ny momba an'izay. Kasika an'ireo fanentanana izay ataonay ho an'ireo manana manjo sy mbola marary dia ino zany tena ho resako manokana mihitsy satria izao nisy tamin'ireo fianakaviana izay natsoinay nanana ny maty manana ny marary na maly ny antso. Ireo izay mbola manana ny marary izay miditra ao anatin'ny fitoriana ihany koa dia mbola mitsabo ary nahitana fa misy rechute ireo ankizy ireo. Tsy afaka hanome ny identité an'izay hoe iza aby izy ireo satria matahotra daholo na ny olona raha hoe inona no azo an'zareo araka izay teneniko izay hoe nanao fanahiniana mihitsy ny fitondram-panjakana
tsy hamoaka ny marina mikasika ny nahafaty an'ireo ankizy ireo. Dikan'izay matahotra izany ireo rescapé izay mbola velona hoe inona ny azo anay. Dia amin'izao tsika miteny izao izay marary dia izay marary dia izahay aloha izany manampy an'izareo hitsabo tena mitady dokotera izahay hitsabo anazy any an-trano ka raha sanatria misy ny réanimation sy ny zavatra ohatrany dia alefanay mandeha any amin'ny hôpital privé. Normal izahay raha ohatra ka manao levée de fonds ary normal ihany koa raha ohatra ka atao amin'ny anarako sy ny associationko le izy satria mazava ho azy aloha hatreto le initiative izay nataonay dia atokisan'ny olona ny tenako ary atokisan'ireo fianakavianareo matoa nanantona izy ireo tsy ambampiambambana nangataka fanampiana tsy afaka anao an'izany irery na manafatokisana amiko ihany koa izy ireo satria za tsy manoatra nito fitondrana pisoloky sady mpandainga ny mpinambolan'olona ito ka vola kely izay andraisan'ny malagasy anjara anampianan'ireto fianakaviana reto dia mbola sanatria hoe ahodikodina na hosolokiana tsy tompoko. Misy taratasy daholo, misy facture, misy reçu daholo na ny transfert d'argent ataonay na ny analyse médicaux na ny ordonnance na ny consultation médicale izay ataon'ireo olona ireo any amin'ny dokotera. Ankoatra ny fitsaboana nefa dia misy ihany koa ny analyse ataonay aty ivelany ahafantarana ary io tena ataontsika hoe tena zava-dehibe mihitsy ahafantarana exactement inona no nahafaty an'ireo ankizy ireo. Io analyse ataonay aty andafy io dia tena lafo dia lafo fa ho ataonay le izy ary izay no nangatanay fanomezan-tanana amin'ny vahoaka malagasy rehetra maneran-tany any Madagasikara sy aty ivelany. Fa rehefa voangonay ny vola rehetra maovana an'io ho ataontsika le satria ny marina tsy maintsy mivoaka ary na ao anatin'ny 3 volana ary dia mbola azo atao foana izany analyse ny intoxication na azo an'ireo ankizy maty sy marary ireo ka dia miandrotsika fa nahoelana hoaingana dia tsy maintsy ho azonay ny valin'izay. Manoloana an'izay ezaka fikatsahana ny marina ataonao momba niny rarambo malaza in'izay zany dia manoloana ny antso tolo-tanana ihany koa izay ataonao ihany ho amin'izay fikatsahana ny marina tena hoe ho fanampianandreo manamanjomo zany tianay raha mafisina hoe tony zany ezaka izany satria ny raha rehetra nahita izany ary manoloana koa ireo ampamoaka vaovao misesisesy navoakanao mikasika an'ilay rarabo iny 777 nalefany dia zavatra tsikaritra zany tena nanamarika be an'iny herinandro iny dia tena lasibatry ny fanenjehana sy ny fanaratsiana ataon'ireo compte fahako marobe izay pomba ny fitondrana ianao fa nirosoherinay vo tonga hatrany amin'ny resaka attaque personnelle mihitsy ary satria hitatsika reny publication marobe misehoseho etsero reny ho anao manokana fantatro fa tena hoe vatolampy ampiandihizana zany rehetra zany ianao fa antany ihany hoe ahoana ny fandraisanao andreny ho anao manokana satria misy tena attaque personnelle le izy iza no heverinao ianao fa nirosoherinay vo iza no heverinao fa ao ambadika reny attaque ny CCSP zay rehefa nanomboka trandraka n'ilay fahamarinana ianao na ny resaka boina io na ny rara Ambohimalaza. Ie, marina tokoa fa manoloana ny antso izay nataoko moa zany hitadiavana ny marina amin'ity raha Ambohimalaza ity ary ihany koa ireo vaovao misesisesy avoakako ataontsika interpellation mihitsy angambany ataoko amin'ity affaire Boeing 777 iraniana ity dia tsy manana argument ntsony ny fanjakana dia mandefa ireo compte fake tsy amaly argument zay mba hoe an'ireo argument zay avaliko sy entiko anazava ny saim-bahoaka fa anaratsy sy anosim-potaka ny tenako sy ny zanako. Za moa zany dia lazaina foana isaky ny tsy manana argument zareo dia lazaina fa makorela ty andafy ramatoa io. Tsy azoko hoe rehefa vehivavy zany dia makorela rehefa ohatra zany hoe tsy fantatry zareo hoe inona ny fidiram-bolanao aty dia makorela nefa ny fatany tsara fa olona manampahaizana nianatra lalàna diplômé ary tsy ho very mandeha n'aiza n'aiza ny tenako
fa iny moa zany tsy mataitra antsika, tena tsy mataitra zany satria nahoana misy lalàna mife zany na aty ivelany na any Madagasikara, ary efa hitantsika nanao antso avy mihitsy hiantsona hoe iza daholo ireo compte manao administration an'ireny compte mpanosipotaka sy mpanao menace reny, satria tsy zarery no victime an'izay menace sy intimidation sy diffamation izay fa maro ireo olona izay tratran'izany na vavy na lahy fa indrindra ny vehivavy. Ka ozy izy hoe izao manomboka izao tsika tsy manaiky tsony, on ne se laissera pas faire. Misy lalàna any Madagasikara, misy lalàna aty ivelany, izay aty ivelany dia ataony mahita faisana aty ivelany amin'ny lalàna, ary izay any Madagasikara dia ho takiana koa fampiarana lalàna amin'izy ireny, satria tsy ekena velively ny fanompaopana olona eo amin'ny tambazotra. Ianao angamba mahita fa izana miresaka momba ny zanaka Andry Rajoelina raha tsy manompa azy ireo, tsy manompa azy hoe zao na zao, fa miteny ny zava-misy, ary ny zavatra teneniko dia hita poko hitam-pirenena, zavatra teneniko dia misy porofo mivaingana. Ka raha hitenitsika hoe ny zanaka Andry Rajoelina miditra amin'ny raharaham-panjakana, nga zany zavatra foronina, nga zany fanaratsiana, nga zany fanosora-potaka, nga zany ataontsika hoe zany ny fo maraina avy any dia tiako ampidirina amin'ilay resaka ny zanaka Andry Rajoelina ampidirina, fa izy ireo mihitsy no mampiditra ny zanany ao anatiny raharaham-panjakana. Ary Andry Rajoelina dia impiry ny teny an'izany hoe rehefa nametrahany mpanao gazety fanontaniana izy ahoana moa zany no mahatonga ny zanakao miditra amin'ny négociation erahana amin'ny ministra izay tena olo mbo tendry ao anaty fanjakana dia ina navaliny. Ka satria ozy izy compétent kokoa no ireo ministra ny zanako dia normal na zareo raha ampidiriko anatin'le izy. Eto zany tsika manontany hoe miverina amin'ny hoe iza daholo ireo compte fake. Efa ireny nangatahantsika reny ary be dia be na dia efa MP aty amiko ahafantarana ny identité sy ny compte Facebook n'izy ireo, ny antena anarany sy ny rehetrarehetra. Ny sasany no mana compte vérifié, dikan'izay raha mana compte vérifié dia tsy maintsy ny anarany no entiny eo dia mazava ho azy mora ny mahita anazy, fa dia hitantsika eo ny toyany averika any na tsy handray andraikitra izao dia izao raha ny fitsarana izay ataontsika hoe ao ambanin'ny fibaikoany Andry Rajoelina sy manompo tanteraka ny Andry Rajoelina, dia mbola ho tonga ny fotoana azahoantsika an'izany fitondrana zany, ary dia ho ataontsika ny atao hoe fitsarana tena marina amin'ireny olona ireny. Tsisy zavatra impuni eto ary tsisy maty manota eto, izay dia teneniko. Ie, dia ararotina moa ny fananana anao ato anaty fandarana, dia ararotina eo apetraka daholo ny fanontaniana manitikitika, mety hoe tsy manitikitika anay telo-day ihany fa manitikitika ny mpanaraka ny fandarana koa any atokantrano sy amin'ny toerana rehetra izay henotsika an'izany fandarana izany. Dia ity ny zavatra tsikaritra tena lasa miharihary be mihitsy raha matoa fa nierisoerinay ilay resaka valiteny bontana, zay ve no ilazako azy, valiteny bontana, famalina, feno fanivaivana, fanambaniana izay ataon'ireo mpomba ny fitondrana zany. Raha voakitika fotsiny ny resaka sujet mafana eto amin'ny firenena dia tena hafa be mihitsy ilay réaction zany ao anatin'ireo zavatra ireo zany. Raha tsy resantsika ohatra afa-tsy ny valiteny feno fanambaniana nataon'ny folohan'ny antenemeran-doha olona, ny raha antsika rehetra nare angambiny ny fanivaivana ny mpanao gazety hoe mila miverina mianatra ianao fa tsy mahay sy ny sisa. Dia reny rehetrarehetra reny lasa miteraka disadisa mantsy ilay izy, miteraka disadisa eo amin'ny olafitra sy ny antenemeran-doha olona zany amin'izao fotoana izao. Ahoana ny rainao zany anontaniana dia ahoana indray ny fahitanao an'ireny tranga ireny ao anatin'ireny débat télévisé sy ny sisa, dia tena hoe miakapofina tsy mahafehy attitude ireo mpomba ny fitondrana. Anisan'izany moa isika ny folohan'ny antenemeran-doha olona teo, dia te anontany hevitra ao mahakasika an'izay raha avy amina ataontsika hoe lehibe any gendarmerie teo aloha, avy amina lehibe ny lehibe ana institution, lehibe ana andrim-panjakana toy ny antenemeran-doha olona izay afaka tsara manao an'izany enquête parlementaire zany, dia hitantsika hoe
nisy fahatairana atao anisy miavana atao anafina zavatra satria izy indrindrany no anisany tokony objet d'enquête ao anatin'le izy na lehibeany senary izy any anisany voaroroy ho ny fandraitendro amin'le casting iny sy ny olona maromaro izay mety ho voatonina ao anatin'io raha io donc normal izy raha manan'iny réaction iny fa na izany raha tsy misakana velively anaovana enquête parlementaire zay zany dia iandrasantsika mihitsy ny initiative andreo député ao amin'ny fanoerana angataka an'izay enquête parlementaire eo anivon'ny assemblée zay miaratsiny eo anivon'ny assemblée izay mba ampafantatra ny marina rehetra mikasika an'ity affaire Boyne ity mazava ho azy na io affaire Amboamalaza koa raha dia tokony isy enquête parlementaire hoe inona daholo ny degré de responsabilité any olona rehetra tao anatin'io, inona ny responsabilité any fenoasina sy ny mamana, inona ny responsabilité any fanjakana na nahoana ny fitsaboana natao tamin'ireo ankizy ireo ara-dalàna ve manara-penitra ve sao dia ny fitsaboana ihany koa ny anisan'ny nampitombo ny fahafatesana marobe etsy andaniny na nahoana ny fomba nanaovany gendarmerie sy ny polisy ary ny fitsarana enquête tamin'io zany rehetrarehetra zany ça mérite des enquêtes parlementaires. Fa nirisoherinay vo akoatra ny resaka Amboamalaza sika teo ny resaka Boeing 777 ny resaka ny fanivaivana ataon'ireo pomba ny fitondrana dia te anontany ianao ihany koa zany ny fahitanao ianao manokana ilay fampiatsoana izay nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny Rafarahavavitafika nampiantso ny ambassadeur ny vondrona européenne izy Roland Kobia raha nanao fanamariana teny amin'ny tambajotra mikasika ireo fiara zany fiara raitra be nome ny sinoan'ny Madagasikara ny rahantsika nahita iny zavatra iny fampiatsoana izay efa indroa taona zao no nataony hatramina ministra azy ahoana ny hevitrao momba n'ity vaovao anankiray ity fa mahalinanay koa ny ahafantatra ny fahitanao azy. Oui, mikasika ny fampiatsoana izay nataon'ny ministra Rafarahavavitafika ndraiky hitantsika moa zany fa hatramin'izay nahatongavany ministra ny raharaham-bahiny iny teo dia ampiasain'ny fanjakana foana izy hanao interpellation totsika hoe avec excès de zèle andreo diplomate européenne tsy midika velively zany manana ny rariny Madagasikara fa dia marina angeny le ambassadeur any Union européenne hoe izahay raha anao fanampiana ny Madagasikara dia zavatra ilaina sy utile nomenay fa tsy bling ohatran'reto tobila sy noreto dia izay dia nahatonga fampiatsoana dia miandritsika hoe andeha androaka ambassadeur indray zany ity satria tsy ekena tsy tohinina mihitsiny zany mampiseho fa dictature no mitrango ao Madagasikara ka tsy misy olona mihitsy ekeny aneo hevitra feritrereto no fanoherana anazy daholo ny fanehoan-kevitra izay ataon'olona na vahiny io na teratany na any toerana na aty ivelany fa amiko dia andratsy endrika any etat malagasy foana io fanaovana tsinotsinona ny avian'ireo diplomate ireo afaka ny enono fotsiny ohatr'izao iny dia tsy nireagir izy fa ny ataony ihany ny ataony fa le mampiseho mihitsy hoe izahay ny tompony salege eto izahay ny tompony ty tany ty eto nefa ny tompo tany ianao fa tsisy mandeha amin'izay loniny zavatra ataonao ianao tsy mahavela ny mponinao aminao akory tsy afaka manome jiro sy rano tsy afaka manome lalana azo ampiasaina fa mbola Union européenne mamatsy ny vola rehetrarehetra namboaranao ny lalana rehetra ao Madagasikara dia hoe ampiatsoana hodry dia ho hitantsika eo moa ny valiny iny fa miteraka sanction internationale ny zavatra ohatr'ireny na dia tsy ambara ary. Ilay te hijanona kely ihany eo amin'izay resaka ara-diplomatika izay fa nirisoherinay raha sitraka ao miresaka fifandraisana amin'ny any ivelany sy ny sisa isika dia ny zavatra hita aloha zany amin'izao dia tena hoe mirehare fatratra ny mpitondra momba n'ilay hoe mandray ny fandraisana ny fitantanana ny SADC zany dia lazain'ireo fomba ny fitondrana mihitsy aza fa dia manao ny fomba rehetra ny mpanohatra mba tsy hatanteraka ny fivorian'ny SADC io ahoana ny amalinao an'izany sy ny hoe mendrika ary tena sahaza tokoa ve
hitarika ny Sadek ny mpitondra ankehitriny Andriamatoandry Rajoelina raha ianao fa ny Soerinaivo no anontaniana. Mikasika ny Sadek indray te mampime Madagasikara ary tsy zakany Andry Rajoelina na ny ara-diplomatique na ny ara-économique na ny ara-sécurité na ny ataontsika hoe développement économique ato Madagasikara tsy tan'izandraisana anazy, tsy manana plan mazava, tsy manana plan matotra, tsy manana projet, tsy manana programme matotra izy anaovana décollage économique ato Madagasikara. Dia inona moa izany andeha ho antenain'ireto pays africains reto amin'ity olona dondrina tsy mahay mandahatra phrase anankiray akoriny, tsy mahay manisa na de hoe anisa 2 plus 2 4 na 10 fois 10 100 tsy hainy aby. Dia amin'ny ahoana ina ny antenaina amin'ny olona io? Déjà lui tsy manana légitimité, mais il est complètement incompétent. Tena hoe incompétence notoire ary aseho an'izao tontolo izao zay incompétence zay mamenatra ihany fa zany hoe tsy adala akory ireo firenena afrikana ireo fa vao mainka ampibaribariny tsy fahaizan-Rajoelina ny fandraisana an'io présidence Sadek io. Ary izaho moa zany dia lazaina fa hoe anakorotana ny fandalovan'ny Sadek ny Madagasikara. Tsy mila manakorotana akory dia efa mikorotana io. Tsy mila manakorotana akory dia efa henony Sadek daholo ny zavatra en coulisses, henon'ireo président africain sy ireo invité rehetrarehetra ireo ny raha mifoaotahotaka aty ambadika mikasika ny boina iraniana sy ny resaka fahafatesan'olona tany Ambohimalaza. Ary izaho moa zany tena hoe tokony hidina eny an-dalambe ny vahoaka malagasy amin'izao fandalovan'ny Sadek izao mihitsy mba hampisehoany vahoaka malagasy hoe misy zavatra tsy mety, tsy milamina eto amin'ny firenenay saingy hatreto aloha zany mbola tsy nisy écho teo amin'ny mpanohitra mpitarika any Madagasikara ilay izy ka tsy haiko na isy ihany na tsisy fa tsy olan'izany. Tsy olan'izany ary tsy manakana mihitsy ny tsy faneketsika sy ny fanoherantsika ny tsy fitezana rehetra ataon'izao fitondrana zao. Mandeha be ny fotoana na izany ary allo petraka toliana andro izay manitikitika rehetra farany izay veriko hoe tena tsy kely indrindra dia mbola tena mafana koa ny fanoheran'ny mponina maro ny tetikasa base tuliara misesy moa zany ny fisamborana sy ny antso-jay atao amin'ireo olona izay manohitra an'izany tetikasa izany raha tsarotsika nanomboka tany amin'ny colonel Fanapera ty resaka ty dia izao indray ny rahantsika rehetra nahita dia ny filohan'ny otrikafo Andriamatoa Eliara Bevahiny no napetraka eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana sous contrôle judiciaire zany. Ahoana kosa indray ny hevitra momba an'io te anontany ianao zany hoe raha base tuliara andresantsika ahoana ny hevitra faniry Soerinaivo. Maninona ny fanjakana no mikiry mafy zany misisika hoe tsy maintsy anatanteraka an'izy io tetikasio misy mantsy milaza hoe misy ny fikasana ampiadiny samy malagasy any atsimo any raha mahato faniry Soerinaivo. Miombokevitra amin'izany ve ianao ny fahitanao le resaka base tuliara amin'ny ankapobeny mihitsy mba tiana hore ato anaty fandaharana? Oui. Ny resaka base tuliara moa zany dia sujet tena hoe mila abordena mihitsy satria anisan'ny mbola aferamamay ary mbola tsy nahitana vahaolana ao Madagasikara. Ary hitantsika moa iny fa dia voasambotra indray ny président ny otrikafo Eliara Bevahiny izay nataony zareo sous contrôle judiciaire rehefa tao aoriana ny fisamborana ny colonel Fanapera. Ary amin'izao tsika amin'ny tezao mbola ifampitadiavana ihany koa Théora Coutvent izay mitarika ny olona isakana an'io tetikasa base tuliara io. Ravitiniko tezao ny tetikasa base tuliara dia tetikasa hitrandraka fasy mainty. Ny problème dia zao tsy mahaleonsara ny vidiny amin'io tetikasa io, mahasimba kokoa ny tontolo iainana noho ny hoe mamorona asa sy mampiditra mampiakatra ny arikarena ao Madagasikara sy any Toliara manokana ny fisian'io base tuliara io ka noho izay le hoe rapport rendement sy ny impact environnemental izay no mahatonga ny
malagasy sarotiny amin'io ary mahatonga antsika rehetrarehetra amin'ny raha ina nohitra an'io tsy resaka fanoerana be fahatany satria hoe tetikasany rajoelina io dia toerina fa izay hoe raha ohatra ka miteraka asa be dia be ho an'ny malagasy le izy tsy olana raha ohatra ka nisy fiarovana ny tontolo iainana izy fa tsy hanapotika ny tontolo iainana tsy olana raha ohatra ka tena miteraka tombotsoa ary mitondra vokatsoa ekonomika ho an'ny Madagasikara izy tsy olana saingy tsy mahafeno an'ireo fepetra anankitelo ireo dia verina fa tiana kombava fotsiny zany izay rehetra manohatra an'io tetikasa basiolara io dia samborina ary zany nefany raha mitohy izao zavatra ao dia tena afaka ho itorianan'ireo eny amin'ny cour pénale internationale mihitsy satria isy génocide sy extermination ho atao eo amin'ny toeran'io raha ohatra ka inapetraka ao ny basiolara ka tonga extermination ny peuple nikea izany zavatra izany. Ya ifarana sady ny fotoana izay nirahana teto tena ankasitrahana ny faneho-kevitra satria ilain'ny malagasy, ilain'ny tia tanindrazana, ilain'ny olon-drehetra, ilain'ireo tsy manaiky lembenana amin'ny tsirariny ny valiteny tahaka ireny ny fampisaranao tato anaty fandaran-drenina matoa faniriserina misaotra indrindra satria nahavilavitra aza dia tsy nisalasala nanaiky ny fanasana itely mianada dia ankasitrahana indrindra izany fandarana tsy manaiky lembenana moa izay ijoroanay ankehitriny ary everiko fa mety anakambara kely koa ianao mahakasika ny fahitanao an'izay tsy manaiky lembenana izay zany fa momba le foto-kevitra mihitsy le hoe tsy manaiky lembenana zany dia mba te antany zay hoe inona no afatra manokana avy aminao na ho an'ny mpanohatra io na ho an'ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny mihitsy ho anay telo mianada koa maninona moa izay namorona sy manendana ity fandarana tsy manaiky lembenana ity. Eny ary farandritra maranantsika anazy dia ao anatin'ny fandarana tsy manaiky lembenana antsika ary mitombona tsara mihitsy le fanontanianareo hoe za le anisany tsy manaiky lembenana ao anatin'ny fanoerana manoloana ny zavatra toy fitondram-panjakana Andry Rajoelina izay sady tsy manana légalité tsy manana légitimité amiko no hitondra ny Madagasikara satria sady tsy manana nationalité malagasy izy no manapotika fa tsy mampandroso akory ny firenena ary ny zavatra tiako tenenina ho an'ny mpanohitra rehetrarehetra na any Madagasikara na aty ivelany dia fasahiana trany ijoro toy an'izao ataoko izao ninona atao eo ninona tenenina eo dia miaro tena ny ataontsika fa tsika tsy manaiky angina atsika koa tsy anaiky ho lembenana tsy manaiky lembenana tadidio fa efa tsika zao ny maro anisa noho zareo maro anisy tsika no ny fanentanana ataonay isanandro eto na milaza ianareo hoe eo amin'ny Facebook fotsiny velo mitatatata tsy tompoko na dia eo amin'ny Facebook fotsiny ary tsika mitatatata dia mahenika an'izao tontolo izao le fitatatatatsika mahenika ny Madagasikara iray matolo ny fitatatatatsika ary amin'izao tsika miteny izao dia ny toerana rehetra izay misy telefona misy antenne relais ana telefona dia misy Facebook misy internet dia mahazo ny vaovao izay miparitaka eraky ny internet ary maheno ny feonay avy aty amin'ny 12 000 kilomètres tonga hatrany Madagasikara donc teny aminareo masahi mijoro masahi mirahina ary aza matahotra hoe lazaina 6% isika fa hitantsika angamba na reny rehefa manao zavatra reny fa eo amin'ny je pense hoe eo amin'ny 150 eo fotsiny ireo compte fake ka na dia mbola andeha anao compte multiplier faux compte ohatran'izany zareo tsy mahenika atsika satria tsika dia amina million nisatsika amina million na dia ataoko hoe 10 000 50 000 100 000 fotsiny nisatsika malagasy amin'ny fanoerana ao a Madagasikara efa olona be dia be zany dia mba imagine hoe amina million nisatsika saingy tsika amina million ireo mbola matahotra gagazy matahotra tsy voasambotra zany ianao mbadiky ny Facebookinao ary tsy voasambotra ianao raha tsy mandika lalàna raha mikomente ianao hoe tsy mety zao manaparitaka ianao ny zavatra misy manome ny hevitrao ianao manona zany zava-misy zany tsisy antony tokony hisamborana anareo ary izahay koa tsisy antony
anananay tahotra ka hoe atahotra voasambotra na atahotra ho apody any Madagasikara na ohatra tsy tompoko tany misy lalàna ty ary tany misy ataontsika hoe misy droit de l'homme liberté d'expression tsy matahotra an'izany isika satria manaja lalàna ary farany dia miteny aho hoe mbola manentana foana ireo olona izay micontacte anahy eo amin'ny Facebook tonga dia alefaso avy hatrany ny mesagenao teneny hoe iza ianao inona le zavatra ho tenenao sy ny rehetrarehetra ary matokisa fa tsy hivoaka mihitsy ny identité anao ary tsy ho lazaina mihitsy hoe iza le nanome an'le information fa hojerena aloha ny fahamarinany dia rehefa ohatra ka mitombona le izy dia ho avoakanay ary anaovanay fanadihadiana mitoy. Dia ankasitrahana feno ny fanekenao ampitiavana ny vahiny tato anaty fandaharana hatry hoe ihany koa ny fotoana nandraisantsika vahiny isaorantsika rehetra ny aino an'izany fa mbola mitoy ny fandaharana rehefa avy eo ary indrindra afaka iantso mivantana ianareo dia mametraka ny mandram-piona ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Eny ary izay ary fa dia mametraka ny veloma mandram-piona indray ho antsika rehetrarehetra izay nanaraka izao fandaharana izao dia mbola mamerina ny fisorana ihany koa ho anareo makafakana mandray vahiny misy antso mivantana iarahanao amin'ny babarakoto arso Lili Rafarala Clémence Raharnirina tsy manaiky lembenana manasa antsika ary eny ary tompoka isaorantsika ny vahiny fanirisoherinay vo filohan'ny RMDM diaspora any ivelany any dia isaorantsika koa Lili zahay tafa sy ny dinidinika ny ara-taminy tato anatin'ny fandarana tsy manaiky lembenana izanao fitipitina amin'izay fa efa mihoatra kely le rantsika Clémence avy hatrany dia misy an'ity afatra ity fanamariana kely fotsy aloha fanirisoa zao aloha le izy samy hafa kely ihany le any sy le eto kanefa ny azanajanona hita toerana arantsika tsy anaiky lembenana na Clémence fa tsika tsy maintsy mijoro anisan'izany ty afatra anankiray avy any amin'ny namana mpitolo izy ty fiantsoana mpanao gazety ho an'ny rapito zany ho fanohanana ny fiatrehan'ny Eliara Bevahiny ny tribonaly amin'ny 12 volana aogositra amin'ny talata zany izy io dia anao famelaberarana ho an'ny mpanao gazety ny otrikafo cellule de crise diovy Madagasikara ary hery politika mitambatra rapito sabotsy izy io 10 aogositra amin'ny 10 ramaraina ampatana fohy be notrikafo zany dia manasanao mpanao gazety zany indrindraindrindra anatrika izany somary nanetra kely anaky Clémence le teniny fanirisoherina avy teo makasika le resaka base toliara sy makasika n'ity resaka Eliara Bevahiny ity hoe misy ihany koa fikasana isambotra anao antso-zay ny teoraka otovao tena ivery kosa ngamba fa tena hoe sanga mihoatra ny loha zany tena akaiky loatra raha izay ny toko politika madio ny resahana tena hoe fianakaviana akaiky ny temple Michel Arakotovao i Teorakotovao zay filohalevitry ny filohalevitra anay zany i temple Michel ka iveriko fa tena sao dia mba efa sanga mihoatra ny loha fa tsisy anaiky lembenana makasikasika an'izay ny zavatra tiako tenena manaraka Clémence dia hoe misy zavatra homany koa mikasika n'ity resaka Boeing 777 tia sy le resaka hoe sera tao anatina fiaramanidina dia manome toky ianareo fa hoetiko eto zay angamba eo amin'ny 3 na 4 minitra eo amin'ny fandarantsika amin'ny heriny anio toy izao dia ny akoatran'izay dia aleo koa zany tsika tsy manaiky ampedinireo an-trano indrindrandrindra fitondrano mampiady an-trano atsika ty amin'ny fanoherana na io tsika samy mpanao politika mpanohatra na syndicat na ihany koa ny société civile efa tadiavin'ny zareo ampidirana ataony miady an-trano na ohatra zany dia misy fangatana koa ohatra nataony député fidèle tamina namana anankiroa hoe tsy tokony hiady ianareo tsy tokony hifamaly dia ohatr'izay koa mba ampitaiko amin'ny diaspora namana zany ny ivelany so dia tsy fotoana aloha zao hifandrangitana hifanaratsiana fa tena hoe misy tsy mety eto dia ndao atambatra farany Clémence dia ho atsaniko hatreo dia le antso amin'ny solom-bavim-bahoaka zany mafisiko le resaka enquête parlementaire zany angatana amin'ny député any fanoherany efa nitenen'ny fanirosoa teo le izy makasika ny ohatra Ilze Parsa mba ampidirina anatina région fa 420 angatana ny député mpanohatra mba anao fanadihadiana enquête parlementaire makasika an'ilay nationalité tsy malagasy any flo dia angatana ihany koa enquête parlementaire makasika an'ireo volamena rehetra ny ondrana tsokosoko makasika ny kolikoly
tany Londres ary indrindra makasika nyty resaka fiaramanidina Boeing 767 ty dia mafisiko zany hoe tokony mba mihetsika mafimafy kokoa ny solombavim-bahoaka aty amin'ny fanoherana. Makasitraka baba efa lasa de lasa fotoanantsika maranantsika anazy a nisy fanambarana izay nataony teo any vovovonana firaisankina vonolatsaka vo zao a taty amintsika izy io a fanambarana mikasika ny antsojay ara-politika izay efa mianaka manerana Madagasikara amin'izao akatoko ny fivorin'ny SADC izao a no resahana tao anatin'izany tranga ifandraisantsika teo momba misy any Mahajanga ny zavatra mahazo ny député Afakandro Christian ny zava-misy eto Antananarivo izay rahantsika malala fa miverina indray ny fanapariana ny ropitandro filaminana eo anivo ny kianjan'ny 30 mea eo Analakely sy ny manodidina fanampenam-bava avokoa zany rehetra izany a eo ihany koa ny resaka fanitsakitsahana miverimerina ny lalam-panorenana nambara tao anatin'izany fanambarana izany ihany koa ny hoe ny fitondrana izay misy ankehitriny izay sady tsy ara-dalàna no tsy mendrika andray ny fivoriana paritra na ny fionambe isa-paritra moa zany na ny sommet régional ary satria tsy manaja ny reo rijateny mife an'izany SADC izany de mangataka zany tao anatin'izay fanambarana izay ny fivoriana firaisankina ny isina iraka mpanaramaso ho avy eto Madagasikara ijery ny zava-misy ity atoerana zany ary ao anatin'izay fanambarana izay ihany koa de mitaky ny famerenana indray ny fijerena ny fampiarana ny tondrozotra zany na ny feuille de route zay ngambany amin'ny ambangovango ny votoatin'izay fanambarana izay nataon'ny vovona firaisankina izay fa araka nyteneniko teo papa efa lasa de lasa ny fotoanantsika makasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana tsy manaiky lembenana hatramin'ny farany averinay sy amafisinay ny tsy manaiky lembenana de tsy fandarana fotsiny ihany fa fomba fisainana ary tokony atao entina miaina mihitsy manoloana an'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao zany fahasahina mijoro tsika vahoaka malagasy rehetra izay makasitraka antsika rehetra makasitraka ny teknisianina ato amin'ny ICM radio makasitraka antsika rehetra ihany koa nanaraka tamin'ny MBS mametraka ny veloma mandra-piona veloma Clémence de veloma koa Lilia de mametraka ny veloma ho antsika rehetra de mamay fotoana antsika amin'ny heriny anio toy izao ndray veloma ary toboko